manitsika raha teny amintsika mandrakariva manao hoe ny zanaka manaja ny ray ary mpanompo ny tompo fa raha ray aiza sy azako ary raha tompo aho aiza zay tapatra miravanao ry ava nahatratra zao alahady voalohany amin'ny volana faha 1 amin'ny taona 2024 andesika mivoninahitra ny mpanjakatsika mpamendrika amin'izany izy voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia. Masina Jehova tompom-balo enky mivoninahitra tany rehetra. Amen. Fanomezantsika ny fiderana ny tompontsika nderahantsika miredina ny salamo 520 ka ny andininy 9 hatramin'ny andininy 7 salamo 520 andininy 9 hatramin'ny andininy 7 ao alenan'izay ny hira 7 na 9 ao amin'ny firana fifoazana saotra sy dera masandratray mba ho anao Andriamanitra ho ny andininy voalohany sy ny andininy 5 ihany izy vavaka ao alenan'izay vao mipetraka ny fiangonana. Rehefa hita ny salamo 520 andininy 9 hatramin'ny andininy 7 iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy maname. Iay moa izay nakorasainy Jehova Andriamanitra ao fa hilaza fiadanana amin'ny olonisy amin'ny olona masina aoka tsy hiverako ao amin'ny fiadanana ireo entiko akaikin'izay matahotra azy famonjeny fa hitoerako voninahitra eo amin'ny tanitsika miaona ny famorako sy ny fahamarinana ny fanoraka ny raviny sy ny fihavanana fahamarinana mitsiboka amin'ny tany ary ny raviny mitsiboka eny an-danitra eny Jehova nomeny tsara ary ny tanitsika avoka zavatra ny raviny no ialoha azy sady isotra minaraka ny diany eny an-dalana. Amen. Voninahitra leno sandratray ho anao Andriamanitra. Andriamanitra tomponay ianao. Andriamanitra mpanjakana ihany. Andriamanitra na izy atzay ary mandrakizay tsy miovy ianao Andriamanitra fa miasa eo amin'ny fiainana zanak'olombelona. Dia nitana indray ianao tompony amianay tombona ny fahavelomana ianao nahatratraranay zao alahady ao ny tsara amin'izao volana faha 1 sotranao izahay satria mahatsiaro ny tenina ny tompo hoe maro leny olokely tany alohanareo tany maro ny mpamina ny tany alohanareo tany mba tia hita zay hita amin'ny masonareo ary tian'ireny reny ny sofonareo fa izy reny efa lasany amin'ny fitoerany avy zay kosa namindrano ny fo nahatratra ity andro tsara ity tonga eto ary zahay Jesosy hoe hivavaka aminao tonga eto izay anome voninahitra ny anaranao
hainao dia niteny mandrakariva ny tompo hoe izao olona noforonontanako rehetra izao tiako hanome voninahitra ny anarako izy angataka aminao manatria an'izao fotoana izao ianao amin'ny alala mifanahinao masina hanamasina na tsirairay avy izay tonga eto amin'ity toerana ity fa ianao no nampanantena eo toerana izay itsonareo ny anarako eo no natonako anareo ary eo ihany koa nitahiko anareo manome voninahitra ny anaranao ary ny anjelinao masina miaraka amin'ireo olo-masina efa tonga ny an-danitra Jesosy tavakotrokotroka tahaka mivaratra amin'ny fiderana ataony ary niraondraona tahaka ny ranobe tsy mba mahay an'izany zahay fa olombelona ety ambony tany ihany no mitsangana manome voninahitra mpanjaka sy tompony tompo kanefa raiso akamamio alaikasitrao ny feoanay raha mba idera le naranao miaraka amin'ireo efa tonga any aminao manabe masina Jehova tompony maro eko ny voninahitra tany rehetra amen mipetraka ny fiangonana dia manakambarantsika mandrakariva amin'ny alalan'ny teny milohany alesantsika niafatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra nondefa indramantsika ny hira paraky am'zato izay angoroba amin'ny firana fiderana etsontsika mifanahy masina hidina eto amintsika eto andohany fanahy eo midiny ianao ka fenony tanteraka raha kofonirinao ao mba handeha tsy ho reraka
Nindininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito any amin'ny petsy 9 andro amin'ny testamenta taloha no ahitantsika an'izany. Tantara faharoa toko 5 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito. Andeha hoe rahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'i Jesosy zany rehefa samy nahita. Ary ny fanahin'Andriamanitra tonga tamin'ny Azaria zanaka Odea, ary dia nivoaka hitsena ny asa izy ka nanao taminy hoe mianora ny asa mba ny Joda sy ny Benjamina rehetra, Jehovah momba anareo raha ianareo momba azy. Ary raha mitady azy kosa ianareo dia hita azy, raha mahafoy azy ianareo dia afoy anareo izy. Ary efa ela ny Israely sy namin'Andriamanitra maro na mpisorona mampianatra na lalàna fa raha hiverina tamin'i Jehovah Andriamanitry ny Israely, izy no niazo fahoriana ka nitady azy dia nahita azy. Ary tamin'izany dia tsy nisy fiadarana amin'izay nivoaka n'izay niditra fa orobe nahazo mponina rehetra tamin'ny tany. Ary ny fandringana ny firenena sy ny tanàna fa Andriamanitra nampangororo azy tamin'ny fahoriana rehetra. Fa mahereza ianareo fahaiza-miravoravo-tanana fa izy fahampitidiko ny ataonareo. Amen. Ray masina manasina ny fahamarinana, ny tenina ny fahamarinana. Amen. Hivavaka isika. Handreny hiafatra avy aminao zahay Andriamanitra, mangataka aminao ary mitenena tahaka amin'ny fombanao, fa Andriamanitra miteny sy miresaka aminay manakaridinao. Ny mpanomponao zay mba hitondra ny hafatrao androany, apetrao ambavako ny teninao, ary tendreo ny lelana hanambara zay sitraka. Rehetra vahoakanao tonga eto mitady famonjena, mitady famafana, mangataka aminao, sokafa ny masom-panahy fony handraisany diteny avy aminao, fa Andriamanitra mametraka ny teninao aty anatinay zanak'olombelona. Dia mitenena tahaka amin'ny fombanao, fa mihenonao izahay. Sotra soto malalo. Amen. Indra mandeha mihavanay ireto mpinamana amin'ny raharaha, miara maro fanompona atao anatin'ny fiangonana. Tonga ny farany taona dia mifampiarahana, arahavaina nahatratry ny farany. Dia ozy ny anankiray nanitsy avy hatramin'ny tsy hoe ny farany akory, fa aravaina nahatratrany amin'ny farany amin'ny taona. Miaravanao koa ankehitriny nahatratra zao volana fandraisana mialohan'ny farany amin'ny taona izao, satria lohanina rahatsy fandraisana mialohan'ny rahatsy farany amin'ity taona 2024 ity. Volana 2010 zay ny diavintsika. Asa lahy, nanahoana ianao? Raha manao bilan vetivety ny fiainanao mandritra ity taona 2024 ity, manahoana ianao anatrehan'Andriamanitra? Fa mbola misy ny fotoana, raha mbola tsy ampy zay azakazaka nataonao tetỳ amin'izao tontolo izao, dia miazakazana fa izany no tediavin'ny Tompo amintsika. Ny tenin'ny soratra masina zay andraisantsika izao afatra izao dia ilay teny novakiantsika teo. Asa dia mpanjaka teo amin'ny Joda. Tao aorian'ny nahafatesan'i Solomona mpanjaka moa dia nizara roa ny fanjakan'ny Israely. Noho ny fahotana zay nataon'i Solomona nahatonga an'Andriamanitra
afizara ny fanjakan'ny zanak'Isiraely tamin'izany fotoana izany. Satria voalaza ny tenin'ny soratra masina raha dia nanafatrafatra ny Solomona mpanjaka Jehovah Andriamanitra manao hoe aza maka vady amin'ny firenena izay eo akaikinao dia ny Amorita, ny Perzita, ny Etita sy izay firenena manodidina anao fa hampianatra ny fonao hanalavitra ny Jehovah ireny. Adin'ny Solomona izany fa lasa izy nakavady tamin'ireo firenena manodidina azy. Ary dia mirehitra tamin'ny Solomona mpanjaka ny fahatezerany Jehovah Andriamanitra ka nahatonga azy hiteny hoe noho izao zavatra nataonao zao nielanao tamiko izara roa ny fanjakana ka omeko ny mpanomponao izany. Nefa noho ny amin'ny Davida mpanompo kosa Jehovah Andriamanitra tsy ataoko amin'ny andronao zany fa amin'ny andron'ny zanakao vao tanteraka. Ary dia zay nahatonga ny fanjakana tany Israely nizara tamin'izany fotoana izany ka nahatonga nisiny ny fanjakan'ny Joda sy Benjamina ary ny fanjakan'ny Israely. Asa voatantara eto araka ny nambarako teo dia mpanjakan'ny Joda. Fa izao zavatra mahagaga amin'ity asa ity na dia niara tamin'ny Jehovah Andriamanitra ary ny rainy sy ireo mpanjaka tany alohany na natateraka fanompoan-tsampy. Iasa kosa dia tsy mba niala tamin'ny Jehovah Andriamanitra rehefa tonga teo amin'ny fanjakana. Fa ny zavatra tao an-tsainy voalohany andeha hiezaka ampiverina ny fon'ny olona ho amin'ny Jehovah Andriamanitra. Ka izany ihany no ahitana famonjena ety amin'izao tontolo izao. Ary dia raha mamaky ny toko fahaefatra amin'ny folotsika ny tantaran'izany fa na dia nireny asa azy izay nanompo sampy dia nanapa-kevitra izy naniety azy tsy ho anisan'ny niandrina tao amin'ny fanjakana nireny izay niteraka azy. Ary dia nandrava ny fanompo-tsampy rehetra no tanterahan'ny olona tamin'izany fotoana izany. Nandrava ny fanompo-tsampy rehetra izay nitanterahan'ny firenena sy ny vahoaka. Fa niteny tamin'ny vahoaka fa tokony ary tsy maintsy miverina amin'ilay Jehovah Andriamanitra izay nahary ny lanitra sy ny tany tsy izao rehetrarehetra izao izy raha tiany nahita famonjena sy fanafana. Ry havana maraka, ankehitriny isika tonga eto. Andriamanitra dia mitaky amiko sy aminao ankehitriny mba hiverenanao tanteraka amin'ny fonao amin'izy tonga. Tamin'izay lalana diso rehetra efa nizorantsika ka nandehanantsika dia izao ny voalaza ny tenin'ny soratra masina eo amin'ny andininy fahatelo. Mianoa ry asa mba ny Joda sy ny Benjamina rehetra. Jehovah momba anareo raha ianareo momba azy, ary raha mitady azy kosa ianareo dia hahita azy. Fa raha mahafoy azy ianareo dia hafoy anareo izy. Indrindra ny faharoa-jafatony misy amin'izay. Raha tena mitady an'i Jehovah Andriamanitra isika ry havana, momba antsika Jehovah Andriamanitra. Tsy mahafoy antsika Jehovah Andriamanitra. Fa hoana ozy ny teniny matran'ny apôstôly mandehala fa indro momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga amin'ny fahatateran'izao tontolo izao. Tena momba anao Jehovah Andriamanitra. Ary zany momba izany ry havana dia mandray tanana momba ny fiainantsika rehetra, miara-dalana amintsika rehetra, manaisitra izay rehetrarehetra manahirana anao. Raha ohatra ka misy olana eo amin'ny fiainanao rehefa momba anao Jehovah Andriamanitra, Jehovah Andriamanitra no mamaky vahaolana ka mikatoka amin'ny vahaolana ho anao mba hivoahanao amin'ny fiadanana. Raha misy aretina eo amin'ny fiainanao, Jehovah Andriamanitra no manasitrana izany aretina izany amin'ny alalan'ny zanalahy toka
namanokana dia Jesosy Kristy tompo naimboana teo amin'ny azo fijaliana fa zao voalaza hoe nitondra ny herentsika tokoa izy sady mivesatra ny fahotantsika ary dia kapoka tany nanasitranana atsika izany ry havako fotoana zao tokony hiverenantsika amin'Andriamanitra aza manamafonao ry hava fa Jehovah'Andriamanitra dia miantsoantso mandrakarena aminao iny raha hiverina ianao dia ho lasika indray ary raha manavaka ny zavatsoa amin'ny zava-dratsy ianao dia ho solom-bava zany ilay Jehovah'Andriamanitra hivavahana io tsy mba mamaly antsika araka amin'ny fahotantsika fa mamindra fosy mianatra ozony teny misoratra masina ary maharim-po sady be famondrato Jesosy ry havana nanaresaka tamin'ilay vehivavy teo amin'ny fatsakany Sikara any amin'ny Jaona toko fahaefatra any dia milaza izy eo amin'ny andininy faraka amin'ny roapolo tonga ankehitriny ny fotoana raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'Andriamanitra amin'ny fanasy ny fahamarinana fa Andriamanitra ihany koa mitady ny mpivavaka amin'ny tahaka izany tonga ny fotoana ry havana tena hivavahantsika amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy sy ny fahamarinana mba hitantsika famonjena amin'izay zavatra rehetra mangeza sy mahazo antsika ety amin'izao tontolo izao fa izy dia miandry eo am-baravarany fontsika mandondona mandrakariva araka voasoratra ny bokin'ny Apokalipsy toko fahatelo andininy faharoapolo manao hoe iny rehefa mitsangany am-baravarana ka mandondona raha misy olona meny fioko ka mamono varavarana hiditra ao aminy aho ka hiary sakafo aminy ary izy amiko zany Jehovah momba antsika izany tsy mba mahafoy na mandao antsika izy tadidiko tamin'ny volana orana nanao tafika masina ny sampana izay misy ny telo tany Avatomandry tandy fa tonga tao Avatomandry zay dia niteny ndray mandray mpitandrina atao toerana pastera vonandry feo azo avy any amin'ny fiangonana raha vavintsika na azo telefona fa tandreny tsara ny entanareo ataovy ao amin'ny trano izay misy olona matory ny toeran'ny enta fa ny tany amin'ny fiangonana raha vavintsika eto toerana nandray vahiny maromaro fa nisy nanafika izy ireo ary dia lasa ny daholo ny entana rehetra dia mivavaka eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany fa inona no azonao atao fa ilay Jehovah'Andriamanitra no manana ny hery sy ny fahefana afaka mandresy ny fahavalo rehetra fa ny andro alarobia namelohan'ny alana itao Vatomandry fomba ilay lehilahy no mitokam-bavaka rehefa mifarana ny tafika masina miaona amin'ny tompo tany amin'ny tamin'iray sasany maraina tany vao natory ny lehilahy natory fa ny zavatra nitranga rehefa tonga ny tany amin'ny telo sasany maraina tany nisy nanafika toko ny tao amin'ny efitrano foana izay nisy ny vehivavy sy nisy ny entana rehetra fa ny zavatra nahagaga dia izao ny havana nisy mpanofin'Andriamanitra anankiray mpikambana anankiray tao amin'ireo tsy nahita tory nandritra miny aminy fa mieritra be ny olona teo akaikiny ka misy antrony ihany reny mieritra reny lakinosy fanahy reny reny fanairana atsika rehefa tsy natory zao misy manafo tany fomelona varavarankely ninoko tsara ozy sady mivavaka sapitapitra izay voala ny varavarankely fa rehefa nika daholo ny mpikambana rehetra hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona sady manakery van-Nazareta tsy manakery ny devony ilay varavarana no batainy tena petra ny tere misisy Jehovah momba antsika
raha isika momba azy mombanao Jehovah Andriamanitra rehetra ary raha mitady azy kosa isika dia mahita azy ary tena mitady azy amin'ny fonao ary faharoa manaraka an'izay eo amin'ny andininy fahafito dia ambaran'ny teny misoratra masina hoe maherezy ianareo fa isan'ny ravoravo-tanana fa izy valim-pity tokoa ny ataonareo ho an'izay olona tena mitady an'Andriamanitra amin'ny fony ry havana ka manao ny asany amin'ny fitiavana mamaly fity azy Andriamanitra fa tsy manadino azy ety amin'izao tontolo izao fa fanantenana nataon'i Jehovah Andriamanitra zany moa mahay manadino ny zanany va ny vehivavy mampinono ka tsy hamindra fo amin'ny taranaka izay nalaoko ny kibo eny mety manadino ihany izy fa izaho kosa ozy tsy mba manadino anareo fa ino rehefa vitako tomboka vatsy eo ampelan-tanako ianareo fantatry Jesosy Kristy tompo mombanao io raha vao tonga teto amin'ity fiangonana ity teto amin'ity toerana masina ity efa nitsenanao teto izy fantan'izay mahazo anao fantan'izay mampiasa sainanao fantan'izay tsy ampy ao amin'ny fiainanao tsy manadino anao izy ry any tsy manadino anao izy fa mihevitra anao mandrakariva ety amin'izao tontolo izao zao voasoratra ny filazantsara amin'ny Jaona toko fahafolo izao vavahady ozy Jesosy vavahady n'ody raha izao ny idiran'ny olona dia vonjeny izy ka hiditra sy hivoaka sady azo fanina tea mety tsara indrindra ho anao Andriamanitra te hikarakaranao izy tea hanafaka anao izy ary tea mianao fiadanana sy fahasambarana izy ety amin'izao tontolo izao raha manaiky anao hiara-dia aminy ka tsy hahafoina andao azy ny fiangonana FPVM eto aminao Jehovah Andriamanitra miaraka aminao eto izy hikarakara amin'ny fiainanao izy ary honao ny teny faneva ny fiangonantsika ary ny masoko sy ny foko ho mandrakariva ka aonao mandrakariva Jesosy satsy ao izy ombanao izy hiasa ho anao izy ary avaran'ny ny soratra masina eto hoe mahereza ry haka amin'ny ady izay atrehanao ety amin'izao tontolo izao mahereza aza miravoravo-tana fa izy vaty omeny Jehovah Andriamanitra anao rehefa tsy miravoravo-tana anao ka tsy reraka ety amin'izao tontolo izao fa zao voalazan'i Jesosy Kristy tompo hoe aty amin'izao tontolo izao nahitana rehefa aoriana kanefa matoky fa izao efa naharesy amin'izao tontolo izao Jesosy ka raha mandresy ilay Jesosy Kristy izay arahanao nivonoana ihany koa ary manana fatokina fa andresy ianao amin'ny ampitenanao rehetra ny hafa tsy manadino anao izy valim-pity omeny anao ankoatran'izay fiadanana amin'ny tenan'ny mpianatra ka niteneny hoe ny fiadanako nomeko anareo ny fiadanako navelako anareo ny valim-pity lehibe omeny anao dia ny fiainana mandrakizay ao amin'ny lafavoninahitr' Andriamanitra ninahitra fiainana mandrakizay mampilendalenda liaka mahita an'izany hoe Jerosalema vaovao vatany mino ka tena mifikitra tamin'Andriamanitra izany any amin'ny bokin'ny Apokalipsy toko faraky amin'ny roapolo fa voalaza ao fa ny lalambe ao tanàna volamena mangiloilo ny arabe okidana ao tanàna ny tamboho mamefin'ny tanàna vatosoa isan-karazana ary ny trano izay ho vatanonao any dia trano volamena tsy mba natao tanan'olombelona fa nataon'izy Andriamanitra ary ny seza hipetrahanao seza volamena ary ny
couronne asarotra ny lohanao couronne volamena izany nefa tsy azo foana le fa izay tena mitady ny Jehova mifony ka tena mifikitra aminy manatanteraka ny asany ka miala ampahotany ty amin'izao tontolo izao no mahazo an'izany ao amin'ny lampam-voninahitra Andriamanitra. Farany ry havana dia izao araka ny nambarantsika mandrakariva ary ambaran'iray aman-dreny lehibe dia dada pasteur Andriana Tanjo San José dia miteny amintsika isan'andro izy ary Jesosy dia manafatra ianareo FPVM sisa mandrandraiky hoentina mamonjy amin'izao firenena malagasy izao. Raha vao miteny ny tompony andraikitra tao amin'ny fiangonana anjaranao pasteur no mitarika sy mitory ny tenin'ny soratra masina amin'ny anaty dia nivavaka tamin'ny tompo aho tena mangy tamin'ny alalan'ny mofo Jesosy. Zao zavatra izao nasehon'ny tompo aho avana tamin'izay tamin'ny alarobia andro ato anatin'ny fiangonana miasa ny mpanompon'Andriamanitra izay karazany dia miasa amin'ny demoniaka miasa eo efa ela le fotoana tsy nety mivoaka ihany no devoly dia oezany sasany ilay mpanompon'Andriamanitra miasa ihany ny sasany miteny hoe ohatra mitsolasy ty fa andao entina ry amin'ny fiangonana any nisy anaram-piangonana mihitsy moa niteneny tao anatin'izay fa tsy hoteneniko le izy dia ozy Jesosy miteny tao anatin'izay zavatra izay nahoana ny kizy reraka ianareo moa nisy zava-mahagaga zay tsy hainy Jehova va fa aiza ny finoanareo ry havako be da be le tsika tombo salasala be da be ny finoantsika ny topatopany rivotra ty amin'izao tontolo izao rehefa sendra fisedrana sy tojona tena mamaly vavaka ve Jesosy tena aotra koa ve Jesosy fa tiany Jesosy ampianarina antsika androany dia tena irenana ao ny finoana amin'ny Jesosy Kristy tompo ao amiko ny zanaky ny FPVM ireo kristianina ato anatin'ny fiangonana FPVM miorena tsara amin'ny Jesosy ry havana fa eto aminao Jesosy Kristy tompo eto aminao izy nanatanteraka asan'Andriamanitra izay mivady rafandeha maranana mitory teny dia izao ny zavatra misy zazavavy kely 10 taona malemy tsy afa-mitsanga eo am-pandriny fa mitsotra tahaka ny hazo maina tsy afaka mihetsika ny tongony tsy afaka mihetsika ny vatan'iray manontolo tsy mba mpivavaka atao amintsika fa mpivavaka any amin'ny fiangonana hafa tonga ny azakazaka tato rehefa tonga tao amin'ny sekretera tao ambany izy dia rehefa mitady mpanompon'Andriamanitra tao dia niatso ny sekretera tao ambany ay aneo ary manatona amin'ny pasteur Marcela natsona zaho ambola ty amin'ny 4 military sy fa say miakatra ty izy rehefa niakatra tamina ray aman-dreniny inona hoany olanareo zanakay pasteur osy manemy eo am-pandrina ny zanakay vololo tsy afa-mitsanga ary rehefa hôpitaly anankidimy nampidirana azy akoatran'ny hôpitaly be tany Tomasina ny telo taminarivo fa navoakan'ny hôpitaly fotsiny dia ahoana zany ka tena voniny zay hitady an'i Jehova Andriamanitra aty fa fantatray fa ato aminareo ato no misy famonjena hoe tena mino an'i Jesosy be nareo tena mino zay pasteur matotonga eny andehana moa dia nareo mivady mideba tsara raha alina atao zay tena ifandraisanareo an'i Jesosy fa mamindra foantsika ibebao fahotana rehetra zay nataonareo na tamin'ny
zany natao anatin'ny fahatanjona na amin'izao anatin'ny fanambadiana izao. Eny fa na dia mifahotan'ny razana ireo tany amin'ny tany ary ibibao amin'andro. Efa tonga izay no maraina mandena amin'ny fokona hitan'ilay zaza matory eo am-pandriny araka ny namanateo. Vita ny dididika natao ny asa voalohany, natao ny asa faharoa, natao ny asa fahatelo, nanomboka ny hetsika ny tongotry ilay zaza. Atao anatin'io asa fahatelo dia nanontaniana matoa ilay zaza, olo amikady robina moa ianao natsangan'i Jesosy. Afaka efatrandro aho izay atsangan'i Jesosy. Finono zany dia ary rehefa tonga tokoa na ihany fahafito anatanterahana ny asa fa zay ny voalaza hoe afaka efatrandro ny asa amin'eo izay mivady vita ny asa. Mitsangana amin'izay aloha amin'ny anaran'i Jesosy famoahana ianao natsangan'i Jesosy. Narenina moramora fotoana ny tanany arina mitohanana matony takamin'ny atony tato satria io lohan'io tsy afaka mitraka ohatran'ny antsika izao fa na mitonefika aty aloha na mitonefika any ary. Nalana tsikelikely le tanana nalohana tato natraka ilay zaza. Ozy masana hoe pastero reraka be amin'ny tsotry eto am-pandrineto. Dia ozy aho matsana zao azy tsy nitsotry eo namoronan'Andriamanitra anao fa izao ny andeha ka dia izao mitsangana amin'ny anaran'i Jesosy. Sotomina ny tanany tonga dia nitsangana. Dia izao tsy mitsangana fotsiny namoronana anao fa ny andeha eo amin'ny tranon'ny olona rehetra andao tantanana ianao mandeha amin'ny anaran'i Jesosy. Nandeha izy riavana fa ohatran'ny ety amin'ny altary ity ara-pahatongarean'ny misy ny atokopy ireny. Dia ozy ny olona rehetra hoe ino zao zava-dehibe hita izao. Sasany teny Andriamanitra, sasany mandohalika ny vavaka ary ny reniny dia nigorogoro ny tomany sady ny teny pastero. Afaka miantso ny manodidina be mahita izao zava-baovao. Zava-dehibe ataon'Andriamanitra eto amin'ny fiainana izao. Fa hitan'ny olona rehetra mitondranan'io maratsy hariva makany ny dokotera fa sao izy mitsangana ka mahovavy olombelona izany dia iantso ny manodidina. Mandana ho atsofiny olona ray jiry. Fa dia izay ny olona naresy lahatra azy riavana. Tena misy Andriamanitra ao amin'ny fiangonana FPVM ary tsy manadino izany fiangonana izany Jehovah Andriamanitra. N'Andriamanitra mivoninahitra fa zany zaza zany efa mandeha mianatra tsara zao efa nanala CP tamin'ny taona 2023 lasa teo afaka soma tsara ary efa mandeha mandeha anaria amanaova toy izany koa fa Jehova mombanao ranombasy ianareo. Man'Andriamanitra ireo mivoninahitra ary tombony amin'ny soamina mandrakariva fiadanana sy mifamindram-po avy amin'izy tompoko. Amen. Tsy nahatanteraka izany tenin'Andriamanitra izany tsika fa olombelona maniasy ety amin'izao tontolo izao izy misoratra masina. Andesika heritreritra an'izany tontolo izany amin'ny alalan'ny hera 500 ao amin'ny firana protestanta endeny voalohany andro zaza mpiodina mba miverena atsoin'indray. Isika mamaly apotsy terena hoe indreto izany. Andeny voalohany ataontsika mpitoerana ary dia hitsangantsika hivavaka rehefa vita izany andeny voalohany izany.
Andriamanitra mombanay ianao mankasitraka anay. Raha toy izay ka tena mitady anao amin'ny fonay tokoa, ka vonona anaraka anao ety amin'izao tontolo izao. Any apôstôly Paoly dia miteny manan-kariva ny tompo hoe izy no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy. Fa afatesana va, loza va, mosary va, sa inona no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Mahatoky aho fa tsy misy izany, fa tiantsika izy ka nanolotra antsika ny fiainana mandrakizay. Jesosy eo indrindray anio izay toa mierikerika ety amin'izao tontolo izao. Indrindray toa tena matoky tanteraka anao ray Andriamanitra tonga hamonjy anay, fa mbola mitady famonjenany amin'ny hafa eto. Fona aminao izay n'izany, fa fahotana eo andatrehanao Andriamanitra tsy fitokisana tanteraka amina. Mamela an'io sy ny fahotana Andriamanitra. Sasa madio zay mba afakely ka dia mba afa-pahotana dia an'io. Ataovy tena manana finoana mafiorina ty anatinay izahay Jesosy. Mba tsy azo ozongozonina izany, fa tena iorina tanteraka sy amaka mafy ao aminao Jesosy Kristy Tompo. Ka tanteraka amin'ny teninao izay rehetra mahazo anay ety amin'izao tontolo izao hoe mijery an'i Jesosy Tompo ny finoantsika sady handefa azy. Mamela an'io sy ny fahotana fa taminao dia taminao namintanay ary izay ratsy eo masonao nefa natao. Ianao n'Andriamanitra fa izay olombelona ka mamindra fo aminay mandrakarivinao Jesosy araka ny teninay raha mba mety mantsy ianareo tahaka amin'ny fambombam-peniko ny zanany ao ambany elany tahaka izany ny fambombako anareo. Misaotra indrindra Jesosy io noho izany famindram-ponao izany. Azonay ankehitriny ny famelan-keloka ny amin'ny anaranao no nanovanao an'izany, fa tsy ny aminay zanak'olombelona. Faly izahay, ravoravo ny fonay, faly ny fanahinay, ka indreto izay hidrana ny tononkelo am-bovela eloka izay soratany Davida mpanjaka manao hoe sambatra ny olona izay vovela elo sy voasarina amin'ny fahotana, sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehova eloka ary tsy misy fitaka amin'ny fanahiny. Amen. Mino n'Andriamanitra izay tsy tokana anaty sy ny tany ao, ary mino amin'i Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tokontsika, izay nitonotolona tamin'ny fanahy masina, nateraka maneverentsena, nizavanao kapotoponato, nomboana tamin'ny azo fijaliana, maty tanalefa, nidina tany amin'ny fiaingatsina, nitsangana tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-davitra, niteraka papan'Andriamanitra Kristo, avy amin'ny tsara velona sy ny maty. Mino fanahy masina, fiambona masina maneraka izao tontolo izao, fiambona olona masina, famelan-keloka, fitsangana tena maty.
mipetraka amin'ny fiangonana. Dia mivavaka manakariva ny fahasoavana mba hampiadanana dia amin'Andriamanitra avatsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Dia miaravantsika rehetra rehetra vakan'Andriamanitra rehetra tonga amin'izao lahady atao hoe fanasana tokoa mialohan'ny farany ny taona raika amby roapolo sy roa arivo. Dia manonona ny fiadanana tokoa ho amina rehetra. Dia tonga satsika amin'ny amakina ireto anniversaire tsingerin-taona maro samihafa izay fifalian'ny tompon'Andriamanitra tsirairay avy. Dia misy efatra amby telopolo menada mianaka izy no eto dia vakina fanajana eto amin'ity anio ity. Ao ny anniversaire Rabetrano Tsiaro mendrika tamin'ny 9 novambra. Ao Rakoto Malala Rabeavola sy Rakoto Bao Razoly Asolina folo taonany mariazy tamin'ny 5 novambra teo. Rabearson William feno efatra amby fitopolo taona tamin'ny 30 oktobra teo. Raha Mahazo Manana Fitso Patrika 15 taona tamin'ny 10 novambra teo. Rakoto Malala Ery Vonisonina tamin'ny 9 novambra teo. Raha Farisena Zakrison tamin'ny 4 novambra teo. Razana Mahefa Ida tamin'ny 7 novambra teo. Randrena Antoandro Hasina Fenso tamin'ny 1 novambra. Rakoto Malala Jean Baptiste tamin'ny 5 novambra. Rahanta Malala Hortense tamin'ny 7 novambra. Razafinarivo Zolasoa volana Sarika feno 17 taona. Naliza Odila tamin'ny 1 volana novambra. Rabearson Andrianina tamin'ny 20 novambra. Rabearson Mena Fitiavana tamin'ny 20 oktobra. Rabearson Haja tamin'ny 20 novambra. Rakoto be Antriniaina tamin'ny 4 septambra mangataka bavaka mba hoengy dadanay. Rahely mihaja Ojasina. Randriana Tenaina miaro Mena Katekomena tamin'ny volana novambra. Randria Mora natotry ny avo 20 taona avoany mangataka fahendrena. Rahely Manantsoa Charles sy Rasoa Manana Elisabeta anniversaire mariazy tamin'ny 17 oktobra feno 15 taona. Dia mba ho tonga soa ny zazakely. Ravijaona Soavelombola Mesia 13 taona tamin'ny 20 oktobra teo mangataka vavaka fahendrena sy vaizana. Fanjanirina Menjanary Silvia anniversaire Mampandray. Miarotina Iraina Bosena tamin'ny 20 oktobra. Rakotona Vao Alisson tamin'ny 2 oktobra. Razafy Ralambo Nina tamin'ny 19 oktobra. Rahata Ramantina Irlala tamin'ny 3 novambra. Razafy Nanjato Bonjamalala tamin'ny 17 oktobra. Razafy Nahandry Lumena Ambana tamin'ny 2 novambra mangataka fahaizana. Razana Velo Emelina tamin'ny 3 novambra mangataka hira 20 sy 750. Razafy Arnivo Antriniaina Zanapiera mangataka fahasalamana. Razafy Njanahary Jeanne 17 taona tamin'ny 10 novambra mba hitohy fahasalamana. Fanomezana soa Nanaiko Tina Julia feno 12 taona tamin'ny 3 novambra. Andria Nimina Sitrakiniaina Gilbert feno 19 taona tamin'ny 3 novambra teo.
misy mangataka kely vetivety fandaminana nisy fiara 64 68 MK 974 manga mifono lamba izy mba akisaka fa mibarana toerana zay ento direo izy efa tanatelopolo mianaka nahazo fahasoavana dia misy tenin'Andriamanitra kosa izay kapo tsara indrindra ho atolotra nareo ka na dia nanoratra na tsy nanoratra dia manana tsara ny amin'izany dia ao ny bokon'ny salama faraika amin'ny sivifolo dia ny andininy fahafolo sy ny andininy faraika amin'ny folo mba ho fampahirizana nareo amin'izany tsy nirotona maro samihafa izay tonga amin'ny fiainanareo vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy any salama faraika amin'ny sivifolo indininy fahafolo sy faraika amin'ny folo dia tsisy loza anjoanao na aretina na akaiky ny rainao fa izy andidiny anjeriny ny aminao mba hiaranao teny amin'izay rehetra alehanao. Dia ataontsika hira izay nangatahany avantsika teo ny firana 2:27 fa ny dimy voalohany ihany tao aorian'izay hitsangatsika hitsoka mavavaka ireo mpamon'Andriamanitra ireo. Tsy mitsara ny dina sy mankalaza tsy manome voninahitra anao kokoa izay no sady misaotra anao dia Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay fa mitsitra ilay tokoa ny masonao ary mijery ny alainay olombelona rehetrarehetra dia anisan'izany rety mpanomponao maromaro izay nahazo fahasoavana avy aminao ny amin'ny atratrarana izany tsy mihevitona maro samihafa izany ao nahazo fotoana tao anatin'izany hoe dokan-trano izay naorina teto amin'ny altarana masina izany ao ny nanana izao fiainana izao mba entina mba entina aminao foana mba hanana fahasalamana hanana tanjaka ao ny mbola mangataka koa mba azo fahaizana ihany koa izany rehetra izany dia entiny eo anatrehanao ary eo koa ny mbola mangataka manokana mandray aman-dreny na dia ao ary ny atao hoe fahalemena ilay aman-dreny dia tsy manadino mitondra izany eo anatrehanao satria famahana an'izany dia eo aminao ary diniminay fahamana izany ianao ary dia ao koa ny mangataka mba azo zazakely Jesosy hitanao izany fa na dia tao ary ny fanamasinana ny fanambadiana tao anatin'ny fotoana maromaro dia mihitsy manantena raha mbola isy koa mifarana dia tsy mifoana ny farantenana fa hainao mampisy ny tsy misy araka ny nanorenanao amin'izao tontolo izao fa teny tokana fotsiny hoe misy dia misy izany ary dia inonay koa fa mba isy ao amin'izany tokantrano izao izany fanireny izany dia ao koa Jesosy mbola mangataka ihany koa ny amin'ireo zavatra maro samihafa eo amin'ny fiainana entina mambavaka aminao daholo izany eny fa na dia hatramo izay tsy voatonoko eto ary dia inoko fa ho tanterahany satria hitanao ny finoany mpanokonao matoy izy nanoratra ny anarany eto ka nanambarany amin'ny fitahiana izay menao azy dia manantena izy fa hainao zavatra rehetra araka ny tena iny izao Jehovah Andriamanitra ny nofo rehetra no misaraka mahakaka izay tsy haiko misy saotra Jesosy ao eo
dia mba entina mambavaka aminao tokoa fa fakapana tonga Jesosy dia be tena be dia be fa na dia efa mba ao ary fahavonona ijoro hoe tena hoe mpanomponao ny devoly dia mierina tahaka ny liona tokoa tsy mifidy izay ao anatiny ka dia eto Jesosy tena mambavaka izany mpanomponao izany dia makasitaka eto dia mitodika amin'ireo izay tsy nanoratra ohatran'ny any amin'ny sisisiny any na tsy tonga teto amin'izao fiangonana izao any amin'ny toerana Kamandrainy izao onjam-peo izao hiagatana tompo majerena izy ireny tompo hitanao ny mampiondrikondrika azy hitanao ny mampitoloko azy hitanao ny mampalahelo azy hitanao ny mahasahiran-tsaina azy fa miohany izay mahirina fony izay matadiavana Jesosy mba hanana ny fifaliana amin'izao fiainana izao satria mba te hifaly tahaka ny olona rehetra izy Jesosy kanefa mandiniteny izy ao anatin'ny fiainana rehetrarehetra inorona Jesosy fa tsy hanadina ny renenao fa hitsinjo ny renenao ary hanome fifaliana sy fiadanana ho antsika rehetra dia mametaka ny fiainam-piangonana ny manontolo eo am-pelatananao izay Jesosy anja mafoina mahasalaka ny rehetrarehetra fa mitenina ny fanonteny raha mbo misalaka aminao izay tsy mahirana inona kely koa azy fa rehefa tafaray aminao izay dia maefa zavatra be dehibe izay sy takatry ny sain'olombelona dia mino izay tokoa fa tsy afoy anao ary tsy hasalaka mihitsy ihany izany no fahamaka nasalatra eto tokoa eka ny mba ianao oromba ny tsirairay ihany ary tany tsirairay ihany dia anao dia anao miantsa anao voninahitra sy fanao hatramin'ny tanoriana ankehitriny ary mandraka izay mandrakizay amen petraka fiangonana dia ariavana ka dia tonga sika ankehitriny amin'ny fotoana nataterahana mifanatitra ka ao anatin'izany fanatanterahana mifanatitra izany manatateraka ny hira ny zanantsika ao amin'ny sampana eserikasy atao izay azony tanana ao atao amin'izao andro fahavelomana izao mba hoentina hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra izany. Isa
dia araka dia sesungguhnya berbeda dengan dari kita dan informasi saja. Sifamari nanti macam itu dan sekarang kalau nanti macam beda. Misi filosofinya adalah siswa yang ini figuran itu memang faktor. Di komite fiskal di FIFA lagi berkumpul pada tim yang berkumpul ada kendala apa fito satu ada PVM ada SP ada lagi berkumpul di kalau berkumpul ada berkumpul nanti dia yang mana nanti komite fiskal ada kendala tu nak primary di beda ada masuk FIFA yang tujuan ada tanah kasih kalau waktu saja di mirariman fanatiran yang teratas pirusan final PSF di FPDA di Ciu Fayururieta di Fakusura si Plaza Wandir Relatif Danal Makina Tamra di Plaza sini peta tirna yani area tirna o sekretira matapela tirna yani abbiamo figur di PV matana rano tutia ara kita tahu lara nafa fito satu berarti PVM berarti yana di valor produktu berarti berkumpul itu si manienti naik komite jalan prof PVM dia pada nasional kita di mana PVM dia sama dia nama Madagascar suruh biar partner di film Madagascar faisi 59 saya pro ada prof PVM dia sebut suruh kompra yang berkumpul itu so menunggu valor lainnya saya tahu damni PVM tanah Kemudian, si Indonesia ini di BFF fan varian Uftina sekitar dengan konstruksi kayani ada kendala nafsu PVM di PVM semua bukan awan perlu nafsu kena di PVM dan mereka berkumpul dalam flu tujuan sekarang dari fal flu lain tunir lain kita itu flu rauf PVM karena saya ikut fal ini kita bukan Uftina ya kita jika awal penatir fatir kita atas sesuatu negara yang lain orang sekretariat FPB atau sauna atau Palestina kalau yang menakira nanya itu kita atas sesuatu Palestina jadi orang bicara di perkara itu misalnya yang karena sofa menakira nasi file bertanya sebelumnya dan pemerintah yang sudah ibu bicara penatirna ini fakir dan dua aktif yang kita fokus di file ini orang ini itu nanti ada yang nampak pusat nama analis di mereka wujud wujud nasional yang ada tapi yang di sama Fifi sama di kota Fifi lagi berkumpul di Saparina di Flusi komite yang bicara Fifi terima kasih maka kita dinda ansikari itu tahu di mana di kota Fifi yang ada di Oktober berasa kau Irakal itu adalah sauna telu ini sisi tak bisa ya di fase pusat adalah sauna sisi tak bisa ya di fase itu saja dia ruang sisi tak bisa ya sesuatu miliar franc dia mulanya lan fanina di Indonesia sisi tak bisa ya di cara-caranya fanina narasi ini sekarang sisi ini sih Fanuana fakasana ni sekontimu ada pusat yang menusaka faham syariah sabana fi musani fi mali fi dua fi sai ni saka sesawan si tokat ni tak susah dengan semua tunna rupulu tak syariah fi nanti jadi sekian itu kita tu Ini setiap fundraising muan-muannya dia human sekia menterkan di prosesion amsau ura siftonaisau ka di luar dalam nesam prosesion sana di sangat sekia ira para ramfitaza saya pandiva buat sekia di PDM sana atau sekia di organisasi di farnya jangan sikit ya. Musa
antsika dia ho anareo vehivavy ety amin'ny poketra fahaiza-janony fitoerana izy. Avy amin'ny samara fanantenana ilazany isika mpiamana eto samara fanantenana sisika dikona piay ary ray aman-dreny mpiamana kisy kely fa fivoreantsika dia hotanterana ny lahady 7 novembre manomboka amboara sasany tolakano izany ary ny toerana dia ao efitra lehibe ao amin'ny fatelo lahady amin'izany taritsy ny asa vita raika ambin'ny roa sy roa arivo sy ny programa mandritra ny taona roapolo sy roa arivo zava-dehibe fativavanao. Avy amin'ny fikamana sokolona antipanahy enja Negatina ni kiamana sympira tupanahira mautunga mfikwena konotsika ni suma bafiti dan ni sakana tenana yandia afana fosan diswarana na sana isika kiamana ni sakana tenana fani fana fosan diswarana wani au desana rumah kursus ribu dia menukanya lagi fitu orang So, misalnya di mana ada lagi dalam buku Desember, disini studi Frina, ada 5 masjid ini studi Frina, wakana menantikan, menunggu rasa sana itu kan lo dia berapa di bil, biar fakir menunggu jalan Yesus. Tapi ini si Festian, nak berada di BBM. Apa dina wanai berada di BBM si Festian mana sahaja kepada mana yang lupa kalau yang rasa ini kalau tona di Frina kira jadi kita kirana nyarat kalau November akan muncul di Februari yang bermatan tu soal antara pun yang sana di November kami November ya satu November ya faktor sekarang ini nyarat kalau November tu kita pada di biar kita nak kita pada seruan kalau tona nyari mungkin saja di sini separah di untuk dapat ini buat mereka saya yang akan menuju di sana jadi kemudian kalau menarik mana kirana pemikiran sekarang di Sesuai khusus yang harus diambil. Tapi ini sifat dia dan Mafata ni siya na lewanta dito panakatira ka pana napiani anini tumasna ifaina lokisi da butula para ora yang sore so dia menghukum tablet para wan di mana Grefi ni filmana tu kana na kamisi na sumati ora yang sore wa itu tanah di Fernanda di menungkap dia aktif ora mereka berkumpul wa berfigura itu tanah ke final jadi pada cara pembinaan apa cara dasar mata kalau firman Allah dan Yesus. Yang di yang dia mana biasanya dia suku mana faiz kendaraan yang ada di bawah ambulan pun karena sekarang Christmas kalau firman Allah dan Yesus itu Anjuran di kota simbol lagu surat narana semasa itu stadium lain tanah lalu ba anak yang sifri bicara atau nya sebutnya lebih orang yang bermusuh itu di soal itu berian farua kita segera menukar farua ada sedis bil fatamina faran mania sekusudara yang kondisi umat amni yang bermusuh orang yang bermusuh itu okai faklas Anjuran kiaman mempunyai fatamina reka bau tukai furi dan sebutnya lebih orang yang bermusuh itu Ora ori cifre bene di conda o di fraka di fraka stilizato o di ori fatamina farani ameaça in imposition per sakana natenana fifani namai sakana natenana ma fatara sia figura na invina e na luka di kumena forma kana na o leva sanatu fam sua kata menungka fitu kompara yang usura di fa kena tiaba foi o di sakana natenana menungka kitona lumiakata do mitro tiaba mana nasaka futra isur mapia baka asmuka sakana natenana yang dia sifati amni situna sakana belo mana tena sikia ise na tiba darana nai misalnya seperti misalnya hari Israel itu di Frida di raja lima menunggu bulan sasani om dia putar di biro mengira fatiru apa sih naya siap-siap nasional ini menunggu yang dibuat ni pada proses kebenaran waktu pilih sana untuk usulim hari farana lagi sudah berkumpul seorang soal fakirlah yang berkumpul di farana lagi di Jawa yang usulim menunggu federasi Yesus itu apa sih Gunakan yang ada di masjid yang sudah sosial fenomena secara di penarana
Jadi Mengamani yang kuat di silasan. Aviani silasan pada pagi. Ramatua ki yang mana ada matua rasa saulala di fadi adani ada matua ke tuanu ramatua kalau malala mulai kira ni kalau pada siapa masih pada pagi sana ni cina miti nami lala cina pilihan suat adanya na penyesuaian Seto itu menunjukkan di semua siapa pun komara yang berfungsi dalam tubuh ayat. Nama tua rakyat funi adina almanana, nama tua almanana sisana kulit andani, nama tua rakyat kemana kemana, nama tua rakyat sembuhnya, nama tua panjang malana semdirina, kira ni depan makan sifat mesin kalau mati sah sana ni, rakyat malana funi Cina atau Reci, rakyat malana yang malana firman yang bisa muncul di komra mereka berfungsi di forma lainnya. Ada matura sudah tu di dalam fadi, dan matura sudah yang berita di forma dia siapa manusia pada bagian sana ni, dan dia selama yang Yesus biar jatuh miura, jatuh itu manusia bisa puji komra yang berfungsi di forma yang berfungsi. Ramatura funyasu, ramatura munjisu dumiana, David Alena Fadi Adani, ada matura sudah siap mayer Fadi, akhirnya ni depan bapa dia cakap kalau sila bermati di sana ni Safi, kamu munsukuni di via kifinasi, dan cuma Safi biar suka dunia nasi itu dan ni fitnah sikit, ni sebut sebut formula yang sebut ribu, ni si kurang lain. Ramatu, rakyat malala, ulurina ramatu rakyat firu ini nanti ramatu rakyat risau utara ramatu rakyat risau sudah anna ada ramatu rakyat risau di kubedula situmuna ramatu dan dia nyata jika ada dunia kita ni depan pada siapa manusia dalam diri di sana ni ada selaf tu wasnaf yang nasi tapi dia sofi nyena sunya siapa yang sudah siapa dia suci tidak perlu komara yang bersuri bahawa siapa lainnya. Ada matua, ada minta suara yang masih nafara mana Sabrina Isabella Daniel dan Fitson Frankie Big Krista yang satu Maria Bella Olivia dan sana mana Maria dan Tuan Olivia dan satu Maria Emma Michelle kira di forma manusia pada masih dapat mati sahur sana ni Raja Masih Raja Yesusi Raja Tuan tu sana biru dan kiniannya setiap nabi aku saya tahu itu aku sekian ni satu cerita orang mula sasa ni. Ada matua nanti yang mana ada sosial matua sosial mana Saudi, matua sana mas, dia matua kawan ni semasa nanti, matua diri nama kita, matua dia cakap ni mana susu lah, matua keluarga jadi nasi dia kira ni, dapat pada siapa mesti dapat yang besar di sana ni, dapat 50 nasi. Dan dia Nurianza, dia Sua Veronica, saya tahu sudah berkumpulan yang berkumpul itu, kami sistem macam apa canai, kami segura. Dan ini semua itu dengan di sini sama dengan tadi bagi saya azan yang ada dalam kita sama manju, ampun sudah tidak sudah tidak mati, maupun di sini lalu pada malam ini ada firman dari Allah, musuh sekian, kita menistikkan firman dan sudah banyak di dalam ini, belum itu nanti bertani pun ini reforma nana darasu sana ni implementasi dalam firman itu, ini tidak bertani atau bertani pembuat ini waladi situ orang yang berfungsi itu kalau mana ada kita bisa menggunakan dari mata konfigurasi firman semakin firman yang ada di sini semakin jika ada mata yang cukup kalukni rawan nasyakdiuna merupakan kali firman lalu di kawasan Ramli mereka fiturna untuk sana ni satu surat lainnya sehingga kita mantulu itu tidak ada peraturan itu sudah sekitar sia akhirnya dekat namami diwala situ orang yang bersuara di bawah mereka hari itu bisa menggunakan tempat untuk mengenai itu masalah pengajaran kembali keduanya bisa nasi yang kembali menggunakan dia manusia. Akhirnya sebenarnya sekarang kita maksud Indonesia dan Eropa yang mengalami lain rafu Indonesia yang dimana terdapat beberapa yang bersuara di bawah ini kalau itu nanti tadi untuk sana ni sebenarnya seperti nanti rasul Medina Michelle destinasi kita
nofiny dia niala tao an-trano aloha iviliko ndraika trente-sept be nosopatana latsinanana ny zoma 10 novambra 2024 tamin'ny volana ary nataovy mafana tao fiangonana tefafiangonantsika alohana rehetranazy rehefa fanazany any Vatomaro. Amin'ny fonona sonatinana sakana tena maty nampiraizy ianareo fa noho ny fidimariny nazavina andrasana n'olona tamin'ny alakamisy 1 novambra 2024 dia nomeny anay 3 taona telo tany noho ny zanany 4 mianadahy izay sotenan'ny rasoa zanamiarana pasikalenina mpiandry nosoravitra sy fianakaviana manontolo ny nofiny dia niala tao an-trany ao amin'ny gaga tamamy no UG 34 ZL ny tamin'ny zoma 10 novambra 2024 tamin'ny maraina ary entina any Tambo anaperaka ny fasanazany ao Tambo ihany ny 7 novambra 2024 tamin'ny orona alohan'ny fanokafana ny ministrema no Barzona fianakaviana ny Motrabaranakitra Rayala Ariary. Amin'ny finoana sonatinana fikana tena maty nampiraizy ianareo fa nakamarananay afirimanana herinaratra promotion fisantrina dia natsonda itaniany rehefa nomeny ireo dimampotona tena tany no mivadiny navamarana masoa. Inofy niaratao an-tranony tao an-tokantranony ambodany anaty novambra tamin'ny maraina itomanizam-potan'Andriamanitra tena fiangonana FPV Manjomakely ireo nametanazy ka fasanazy ny Anjomakely ihany. Ny faranaka voray tao pasteur Manjonain aviafanakaviny vavy Raposolo Terezy 5,000 ariary. Jesosy tokoa fiangonana ny ampiona fanaifantsika tramanjolo izany. Dia ny mpampian'Andriamanitra izay manotra lakisaona sy rakom-panentsika vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Voninahitra ny manao Andriamanitra irery ihany misaotra Jesosy fa nomenao asa tsara araky ny fanarahana dia aty ny ampanatamika rakom-potoana makasitraka feno Jesosy miezaka feno ny asa sy ny tokantrano ivelam-pananao misaotra Jesosy vola telonjato sy 5,000 dimanjato sy 3,000 sy ariary naovanany ny asan'Andriamanitra. Jesosy ity indray ny ampahafokarana volana oktobre 2024 vola 312,000 francs sy ny ampahafokarena 60,000 francs totaly 470,000 francs ampafanina tanteraka Jesosy ny alohanay ireo vola ireo anatsarana ny diplomasina hitanao tsy misy miafina aminao fiainanay sy mitoetranay menakakely ka mba hovay Jesosy natolotsay anao anatsarana diplomasina ireo misaotra Jesosy aleluia amenina. Ity Jesosy nampahafokarana volana août 2021 vola 312,000 francs sy ny ampahafokarena vola 161,500 francs totaly 473,500 francs. Jesosy io ny vola natsarana ny fiangonana nomana ny asany rehetra. Jesosy ny volanao izay ny amin'ny ratsy rehetra vitanay jereo Jesosy tokantranay fa dia diavolo dia volon-tena mino izay Jesosy fa ianao ny tomponay misaotra Jesosy aleluia amenina. Jesosy itindray ny ampahafokarana volana avril 312,000 francs volana mai 312,000 francs volana juin 312,000 francs totaly telo volana 936,000 francs. Jesosy fatatrao tsy misy miafina aminao fiainanay mianakavy iainanay akam'izao Jesosy atotra fitiavananao any amin'ny ray tatana spialy vola Jesosy anay mahalala ny anaovanazy io jereo tokantranay misaotra Jesosy aleluia amen. Itendray Jesosy ny ampahafokarana volana jolay 2021 vola 312,000 francs. Jesosy atolotra fitiavanao anao amin'ny fanatsakana ny asanao rehetra mba ho fanampanosona ny fiangonanao. Jesosy jereo tokantranay fa midekoly sy fianarana matoky anao izay Jesosy amin'ny lafiny rehetra misaotra Jesosy aleluia amen. Jesosy itindray ny ampahafokarana volana septembre 2021 vola 312,000 francs. Jesosy mangataka aminao izay vatanteraka ny firenena malagasy izao tontolo izao. Itindray tokantranay olombelona fa tena midoy dia mety nanapotika noho ny tsy fampianarakona miditra Jesosy arofo toko tokantranay misaotra Jesosy aleluia amen. Tsy misoraka vola 20,000 ariary misaotra Jesosy izay Jesosy fa vita soa tsara ny fanamasina ny fanambadianay ary feno erona koa ny mariazinay. Jesosy iopelantananao feno manay rehetra ary mino sy matokianao izay ino Jesosy vola hoana ihany atotra ho any manitra mangataka ira 1,000 sy 100 ny volohany misaotra Jesosy amenina. Misaotra Jesosy fanaraka ho anadana visite 5,000 ariary trano mialatsiny fa tsy salama mangataka vahoaka amin'nada marary efa taona maro sy afaka makaty am-piangonana efa nifindra FPVM sy mandray promotion fandesena izy Matolampy sy Mahafotsy Madagasikara
dimy aretina nivarotra avokaoka tsy matory mandazo mampalemy misotradady tsy misaotra vola misaotra Jesosy famely vavaka tokoa mpiasa tokoa ny pasy tokoa somatsara ny mpanofonao ampetrapetratananao ny taom-pianarana amin'ny taona ity meo fahelena Jesosy misaronao kely Jesosy vata ny fo kasika vokatry fo ampafokarena vola roarivo sy ray alina ariary tsy misaotra vola arivo ariary misaotra Jesosy fa amin'ny zavatra rehetra ampafokarena tsy merivo ariary voninkazo ny akaramasina matatanao tiako amin'izao famolatenako ivenanao any amin'ilay mosomitanao misaotra Jesosy fa mahavavaka indray ianao ka afaka masisitrafinao siako koreko izao da mbola petraka fiplatananao mampoloralina mampakataka fahafahana avy aminao hatrany ao Jesosy malala mampakataka amin'ady azy ty misy volakely tsy merivo ariary manotrano datamenakavy Joba fahefampolo dimy folo misaotra betaka Jesosy fa tena tiana loatra ianao ary mamaly mivavakay nasianao tokoa ivanonao mindahitra ao ny fiainanay sy mivavana rehetra Jesosy dia mirapetraka aminao misaotra Jesosy vola tirehetra ariary ho an'ny tranodada sisy vola dimy ariary voninahitra ho an'Andriamanitra ireny any indray Jesosy ny volapany tamin'ny fiverovolanay nanasianao reso fa vokatry ny volay tahitrako tokoa ny asanay sy fikasana rehetra amen voninahitra ho anao Jesosy fonao Jesosy raha izao manatateraka ny telinao manakiko adisy manenany eny Jesosy jereo tokatraminay sy ny olona rehetra ao ampafonkalama telo alina ariary makalaza manome voninahitra ny anaranao rainarano ianao tokoa ny fazabana sy famonjenay mangataka aminao ao mba handeha tsara foana ny asako sy ny iakaranarady ny kataka sy fahizena dia moampo mandrakariva ny fiainapitavako kianakiko aminao ary ny fahasalamako atotranao amin'ny foko mantony dia faharakarama vola loala raiky ity ary masosiny foko dia mandrakariva tikanao Jesosy olesanakamalalanao amen fatomasina misaotra Jesosy fa lesoninao ilay trasy teo amin'ondo misaotra Jesosy fa efa mitrety zaza ny zanako misaotra koa ny karakaranao taotranonay ary mbola petraka fiaratananao ny fahasalamananay sy mivatra sy haintonao vola loala ariary ray ariary ka ho an'ny dada dimerivo ariary ary manamonatra ny dimerivo ariary misaotra betaka Jesosy fa nifahasoavanao natoizaonay misaotra nomenao zavokely misaotra no fanosona raha otiany misaotra fa vita ny vodio sy ny soratry ny zanako mbola petraka fiainatananao ny fiainanay rehetra iny misy mahany kely vokakely fo loala ariary ny ray ariary atotra ho dada ary ray ariary mampitantona manvoa misaotra Jesosy tamin'ity maraina vao ity misaotra satria mbola mamenao fo ianao itindray ny ampahafokarenako Jesosy mifonao raha tsy nanao izay tamin'ny sy nanao izany tamin'ny volana teo aloha raiso kakasika Jesosy retraika Jesosy vola dimy alina ariary misaotra tsy vogalalao manakariva ao aledera azy mifonao Jesosy amin'izao nanome ny ampahafoniny anao mandrafo ako mangataka mba asa fivelomana aho mba mangataka vavaka ambasitera aho dada mba ahazo trano sy trano famonjary eo tanàna misy anay vola loala ariary ka ny loala ariary amin'ny pasiteran'ny mpamboatra ny loala ariary amin'ny asa eto am-piangonana loala ariary amin'ny pasitera dada misaotra betaka Jesosy ary iaino fofona kenao raha mba misy atao eto amin'ny fiara-bavaka fiangonana menage tsy misaotra vola loala ariary tsy misaotra vola dimy alina sy raitsy ariary efa voarainy any fanota misy taratasy izy ny andefa fangatana dia efa voarainy fangatan'ilay olona avy any Manjakandriana vola dimanjato ariary efa nomena joniasy dia fangatana izay misaotranao Jesosy tamin'ny fitantananao ny fiainako ka mbola natsoinao iray latabatra aminao indray manofonao ka misaotra Jesosy bevity amena vola loala ariary fa ny fahasoavanao natoy izao ay misaotra betaka aminao Jesosy fa natratra ny fahatelo taona ny raisina ratatra taminao ka mbola nametraka ny fianarako mipelatananao iny manotra vola dimerivo ariary mena zavokely fa nadio fiangonana ivitanana ronono dia mangataka nira ny miafina aminao misaotra Jesosy ny nahatratrarana ny fikaitonana fiarahany rasono fahazoana sika
doktora yang konsultasi telefoni bertahan di dalam sini ada supaya sesuatu yang musisi maka suka sesuatu yang benar ya ada sesuatu mampu aku sudah itu kan mengingat itu sesuatu yang susah diciraman susah mula gua tayu bisa aku sesuatu maka tak lain mandiri lupa bisa napita kembali ba akhirnya saya puna mengatakan ambil fikir ba andi alarmasi yang dari rumah di usul bulan dari jari dia ada yang itu sudah Yesus sudah tidak Yesus sudah saya min kalau si serita lo minai marana dan buku si bloka kamanda waktu ikan saya kita ni ayat tanah dia kok perlu karena menetap meditasi si beribu si rayala ayat sudah tidak Yesus marana pada dia orang satu saya dia kalau mempunyai dia pernah kalau simet kata dia mempunyai sudah Yesus itu amalursa subuh mulai si konsultano dan tanpa dalam sudah susah mana si susah mulai dari variari nak sudah juga pernah si dekat sudah ada masalah sudah juga pernah si sudah menurut dia sudah susu apa musuh dia dia bukan tidak kamu nonton finalan si dua dia sudah dari variari sudah susu menurut kamu kita ini menurut Ukraina tidak kamu nonton show tidak kamu ini walau itu dalam sudah susu pula tiada ayat Misalnya Yesus ini kita ini nanti sebulan waktu lain menuju bulan Kamalunca depan ini kalau ada semua maka kawan fakta baik itu Yesus raya macam ada di raya macam itu raya warning mana Misalnya Yesus pada fakta ya lo tapi ternyata kau ini bisa angkat semua sana bulan siapa itu dan jasa bulan yang termasuk tak semua benar orang yang macam ini menurut dia kalau siapa berbuat ya virus di dalam saya tak macam itu berasa tu sudah pada tu pun mau area mau mengambilkan kita kembali naik kali soal ini sani kali ini sudah kita tutup soal mau raya kita coba masuk pada jalan sudah susi dua ya dua sini sudah raya Jesus ini ifecha sana kau ira makanata nata no sudah Jesus muni sudah benar dibi jadi na tira uta fitu obra no wanso obra kuat bilangnya ifecha Jesus itu benar hari hari anak cuma di figura Jesus itu amin prosesnya pasti ada dari Tuhan solusi operatif fatala sebelum mana rayana ya Ifnalawa Yesus raiso nanifa di farkono di musapa kiri kami cina tayu ko di cina Yesus ba adi cara di gumiu asa di sufira fatu Yesus afawam ni tusa rupa isai mengatakan bahwa kami data mena mulai dari koryari Yesus kita kokulu yang manantiana bahwa sanaku Yesus Buli semana ini saya fampuri Yesus pula diberi bayar orang. Ada Yesus kami kita ini kita tahu Yesus itu senakunaku bulan walaya dan nafsu bulan apa kota. Yesus kita ini kita ada di pembawakan setakat saya dari salam saya berterima di ini cukup macam ini yang sedikit juga. Ya kita kalau mau buat kita sini kita dalam tuh kalau diberi bayar Yesus sudah tahu bulan minggu pemberlaku terdapat isoman di iso kepada dalam fona di sini bagian mainan ini dan yaitu channel kata kono mana ini batu tua aja mainan dia terbawa saya kata tamu isani tu sudah sekarang di fundar kemudian bukan terbawa kamba itu cara kai lain hati dengan bersama dalam sudah amin ini bisa kiri diberi saya ada diberi Wanji dia tahu kan tak soalnya benar itu Yesus ini misalnya Yesus kami berbawa meno para orang kata sahaja saya meno yang tuan bisa sana misalnya dia pada bibit yang mulai bagi orang kata selama yang Yesus itu mereka sudah tidak Yesus bulan berlari kalau macam si bulan Arab sana Yesus itu dia berasa kan sudah noni sampai musim pasal meno yang aku misalnya Yesus kita sudah tu cakap pada kita ini suara dari selalu berkata
Misotra Jesosy amin'nay Misotra Jesosy ny amin'ny fahasoavana rehetra izay nataonao anay ny fanokanana ny batisa ary mariazy voninahitra ho anao Eliany voladimy ariary afafokarena Misotra Jesosy amena vola 1 ariary rahakosorana Misotra betsaka ianao Jesosy tavalobavaka ka nataonao taminay Misotra Jesosy satria tena miaino sy namarobavaka anay tokoa ianao io manolotra vola 1 ariary anaovanany misy amin'ndranomilady Jésus dia mangataka fa anao ny enregistrement sy limitation ny taninay mba tena ianao mihitsy nanao izany raha rehetra atao tany io dia apetrapetra tananao ny fanamboarana ny trano mba ho vita ka tsy anofa trano intsony izay mangataka-dira ny veloma valabadimakolo sy telonjato adiny faefatra Misotra betsaka Jesosy malala menona vola 1 ariary Jesosy atolotra ho anao ny fiainako sy manana an'izao afa-tsy anao rery bataio fianavolanay Jesosy na dia miasa sanay ihany koa dia ianao miary sy adamina azy marefo izay kanefa manana anao ka matoky ny fitatananao Misotra Jesosy amenina ity Jesosy misy vola 1 ariary sokony tamin'ny entana lafo anapina ny mahatra Misotra Jesosy Misotra idina Jesosy misy malala ny amin'ny zavatra nataonao sy mbola ataonao ideverinay ansakao feno ideverana vao miray dika rahavary izay leraka sanay Misotra miarao Jesosy dako ray soa fivaliana ny vola 300 000 francs avy aminay menakavy fofofofo mangataka vavaka amin'ray amin'ny mitandrina ka 100 000 francs fandraisana tsara isambolana amin'ny trano dada 100 000 francs fipetrapetrana trano Jehova 100 000 francs amin'ny pastera andehanatoandro razaka pastera lehibe Vémokira fotovorona mangataka hira mangatany 20 sy 700 rahakosorana vola 5 ariary fafasoavan'Andriamanitra natolosanay ary ten'Andriamanitra hoe ansoa dia voadify ianao namarobavaka anay Jesosy satria vita somatsara misoratra sy ny mariazy mizara aina sy ravo izany dia voninahitra ho an'i Jesosy Eliany fa noho izany dia manevovavy efanatianao ao Misotra Jesosy amena vola 5 ariary ny ianao misirakonao Andriamanitra misirako ary ny lalanao no lalako Misotra noho ny fahafolotona nanotaninay dia ekany ka hitadana ny diako ny fahasalamako sy ny fiainan'ny akonako manakariva ianao dia mahatsireo Jesosy ny olana misy eo aminay fa nanateraka ny tenao ianao ao amin'ny Osia 7:20 Misotra Jesosy vola 5 ariary ho amin'ny trano pastera Misotra betsaka Jesosy ny amin'ny fahasoavana marobe sy ny tahinao ny fiainanay mianakavokely taio zanako Jesosy amin'ny nanao fanadinana mba ho afaka taio ny efa miasa ambina amin'ny asany ao ary eo mianatra nanao baka mba afaka taio ny asa fivelomana varotra izany atao Misotra Jesosy fa tsara ianao vady an-dako io vola 5 ariary sy misy olona vola 1 ariary Misotra Jesosy fa mivelonao ka nandritra ny izay fotoana ny anarana izay ka voatokanao reratavana taminao ao ny herinao ny ankinako afaka manay fanovoazo nataoko mangataka ao ny mbola ivobilanao an-trano ny fiainako rehefa ho avy ny fianarako ary ny ankonako manotra vola 1 ariary ho an'ny mahantra misotranao izay Jesosy fa mbola nomenao izao an'io izao izay mangataka mba handeha tsara ny tsena sy ny asan'ny tômôbilina ary fianarana ny zanakay sy mba vanao izay menakavy manotra vola 1 ariary fianana manao safakely Misotra Jesosy amenina voaty Misotra Jesosy fa vita ihany fananganana izay nakatahana taminao ary mbola apetraka aminao ny banga rehetra ianao nanateraka izany amena ny asan'Andriamanitra vola 1 ariary rahakosorana sy afafokarena tamin'ny tahinao sy ny tenanay dia aroso taio ry zanakay mba ho tonga somatsara eto ianao Jesosy mivoaka hitadana ny diany ho tonga soa eto vola 1 ariary ho an'ny dada raisy tokovokatriny foko Misotra Jesosy amen Jesosy ety ny malalanao mamindafo aminay sy ny fianakaviko rehetra Jesosy tokolosaina ny zandriko ny amin'ny fianarany Jesosy ny fitsarana kapitsy dereo mipanaovinao ataoviny fandresy izay asyolo ny marina Jesosy fahafokarena 1 ariary atotra teny dada sy misora vola 1 ariary misotranao Jesosy tamin'ny fitantananao tsena anay nandrify ny herinandro iny mangataka aminao izay andeha tsara trano tsenanay Jesosy malala vola 5 sy 1 ariary ka 1 ariary atotra trano dada 1 ariary atotra fanamboarana angabia 5 ariary mena ny manandro fa ny fahasoavan'Andriamanitra natolo izao ahy voninahitra dia dia manao lery any misotranao noho ny fitiavanao sy ny fitantananao ahy sy ny ankonako ary ny fitahinao Jesosy ireto indray ny rakitra laroby fifoasana 25 000 francs toby 25 000 francs fefy 25 000
Enfants, total 75 enfants mangataka vavaka mba ialama miasa misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy malala fa naneonao fahagagana ny zanakay izay saika hodidina nefa rehefa mety namavaka tanakianao dia tsy mididina indray namarinonao taminay ilay terinao hoe izao no Jehovah-Andriamanitra no rehetra no misy avy-mahagaga izay tsy haiko fa volando alariany ho an'ny dada Jesy voninahitra ao an'Andriamanitra irery any. Misaotra anao Jesosy fa lehibe ny fitiavanao indray ara Jesosy ny ampahafolony vola azo tamin'ny herinandro ity ianao no akinako ny adidiko rehetra. Misaotra Jesosy vola enariariara pasitera fanaterana salama fatena zato. Misaotra Jesosy no ny fitahinao sy tsy tampisaina izay nataonao tamin'izy enanay sy ny fanampitanana ary menao asa mba ny tsara ny asa ome fahasalamana izay teny miaraka vola roa alariary iray alariary mihinandady Jesosy dimariary tamin'ny fiangonana dimariary man'ny fifoasa. Misaotra anao izay Jesosy fa mbola menao tombonandro avelomana ka natratra izao fotoana izao indray mangataka aminao izay Jesosy mba azahoanay rehetrena nefa ianao mahafantatra izay mety sy tsy mety aminay ary amin'nyiana koa no manita olona ary mivolanay raha toa ka sipa koa izany. Misaotra Jesosy amenona vola ray alina ariary mamasikanarela Jesosy noho ny fitiavanao sy ny famirakonao ary ny fitantananao izay mba fitahinao isanandro misimenonao ary nomenao hery fahasalamana manakariva mbola mameraka fiainanay rehetra sy ny fitantananao ny ankonako Jesosy rehefa mio fanaramasina ireo varena amin'izao fiainana izao dia mino amin'ny asan'ny tananay koa izay Jesosy fa ampianao ity betsaka ny vola na ny volasy mpianaka na ny asanao ny maroboaka matoky ary manateranao manakariva Jesosy amenona vola ray alariany ka dimariary manatra dimariary ny PVM ambovary fandresena filazana maika io amin'ny sambana kristiana tanona zanyny nakaka izany ilazany sikafika amin'ny nakaka izany rehetra fa misy fianarakira io amin'ny fotoana voalohany izao izy ihany koa ny fanaisana situation be tiky restaurant anio koa dia manaentana ny vatovavatsika ao zany toasatsiko ao toy izay nefa mpin'Andriamanitra izay nanotrarako saona sy rakovato amintsika tany andriana fahimona raika amin'ny roapolo tao amrena faharoa roapolo tao amrena voalohany raika amin'ny roapolo ary tatombarena faharoa totaly fitopolo amin'ny zato manamara manakarivo zany fitsolona fahavelona ton'Andriamanitra tsy ezaka matakao ka Jesosy mitanabe zara fa dia niatra farany voninahitra na lehibe Mbola faly fiaravantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Amin'ny herinandroany tahaka izao dia fifaliana mampafantatra antsika fa toy ny mahazatra eto amin'ny foibe ny lahady faharoa amin'ny volana novambra no alahady mitandrina izany hoe ny alahady ny dada andianatoandro San Joseph. Amin'ny herinandroany zany tsika no manatanteraka ny lahady mitandrina eto amin'ny foibe dia angatahana entana antsika ny fitrotro nambavaka Mandrakarina amin'ny iray aman-drenitsika meny tombonandro meny fahasalamana mba ho tompo soamatsara eto izy rehefa avy mahita ny iraka napetraka Andriamanitra aminy any an-teboly. Amin'ny herinandroany koa ao anatin'izany andro lehibe lahady ny mpitandrina izany no antapatsika hitokanatsika ny takela-bato fahadimapolo taona na mpitandrina ny dada zany takela-bato zany dia ho apetraka eto amin'ny foibe ary amin'ny herinandroany zany no notokanana hosokafana amin'ny fitopolora izany. Fotoana lehibe zany samy tonga samy mitrotro ambavaka itsika rehetra. Ankoatran'izay momba ny fandaminana rehetra ao anatin'izao famaranana ny vadimapolo taona na mpitandrina ny dada izao sy ao anatin'ny fitokanana ny trano eny anala mahitsy na ny sana dia manombokako amin'ny herinandroany amin'ny roa hariva ny fitsidiana ny trano atsika zay manam-pikasana na lina na faly mba hita n'izany hoe tsangam-bato ny fahadimapolo taona na mpitandrina amin'ny dada izany dia manomboka ny amin'ny herinandroany alahady fa 7 ny volana novambra amin'ny ora hariva ka hatramin'ny 5 sy ny alatsinainy tontolo ny manomboka amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 12 ary amin'ny ora ka hatramin'ny 5 ny fotoana ahafahantsika mitsidika an'izany tsangam-bato ny fahadimapolo taona eny Analamahitsy na ny sana izany. Araka nefa nambara teto moa dia isy ny fandaminana
tsy hoe andalo eny a dia ivily a mba tsy hoe nrehetrarehetra fa ho atsika rehetra izay manam-pikasana dia afaka makatsika maimaimpona ato am-piangonana ny alakamisy a sy ny zoma ho avy izao. Alakamisy ny zoma zany tsika makatsika a dia mandeha ianao izay atongavanao eny a na lahaderiva ianao no eny a na ny alatsinainy ianao no eny. Ny antony nanasiana anazy ny lahaderiva dia hitsinjovana ho an'ireo rehetra izay miasa ny am'bao a soavaka izy zany andavanandro dia afaka tonga ianao a ny amin'ny herin'ny androany a ny alahaderiva tonga mitsidika eny. Misy fanalinana mipetraka ny fitsidiana na ny trano io eny an-toerana ny angatahana amintsika tompoa dia mba manaraka tsara ny fandaminana izay apetraka eny an-toerana mandritra ny fotoana fitsidiana. Ohatra amin'izany a tsy hoe fandaminana benina koa hoe rehefa makeny ianao indrindra fa mety mitondra zaza ianao mahinona dia mba tsy hikitika mihitsy ianao ny rindrina. Tsy hoe iny dia nalefanao hoe ny zazakely a fa mandalo a dia mijery a satria fantatsika fa ny alakamisy fahavalo-ambinifolo ny volana novambra izay vao fitokanana an'io-trano io dia mandalo eny tsika misy fandaminana mipetraka eo ampidirana eo a dia mba samy anaraka zany daholy a itsika rehetrarehetra ka sitrahantsika ny fanekenao a ny fandaminana hoe sasy zay mpanompin'andriamanitra koa tsika mora lamina manantena ny komity a fa fifaliana lehibe ny eo anatsika eny a fanasy taveny a ianao koa faly ahita hoe ty mena resako anjara ataovy reharehanao eo anatrehan'andriamanitra zany raha tonga eny ianao a atao fifaliana ho anao mety tonga eny ianao mety misy zavatra tsy mifanaraka amboanao eny tsy mifanaraka amin'ny safidinao eny araka ny tenyolona sasany tonga ny teny any amindada hoe maninona natao loko ohatrany maloto be ohatrany io trano midada ohatrany mivovoka ohatrany zao a zao no izy apahiresako atsika tonga ny fotoana zao a fotoana fifaliana zao ny ataovy lehibe ao anatin'ny fonao dia hoe 10 taona data ny tandrina vita ny tsangam-bato a fideranana atao eo am-ponao a fisaorana n'andriamanitra ny ao anatin'ny sainao a fa zao a tsika ato anatin'ny FPVM tsy olona rotsy roapolo anarivo ny aminaly ny aminetsy ny belabe samy manana ny tiny samy manana ny eritreretiny a fa io zany ny vita dia andao isaorantsika rehetrarehetra n'andriamanitra io a andao anomesana ataontsika izay sitrapon'andriamanitra ary izay safidy nyray aman-dreny a ny amin'ny zavatra rehetra izay tanterahana sy atao ao anatin'ny trano io. Ankoatra izay koa dia misy a ny fahavalo-ambinifolo ny volana novambra rehefa nambara foana fitokanana an'io trano io. Amin'ny fotoana io a dia misy miteny hoe ahoana ny fanasananay ahoana ny zao anay a nandeha ny fanasana fahafonana tokony mapetraka eo komitsady a fa tsy ho voaasa daholo tsika rehetrarehetra nefa aza malahelo solo-tenantsika no eny tsy ombetsika io trano io na dia atao hoe tsika rehetrarehetra ambany rehetra fotsiny ara fa ho aveno ny solo-tenantsika fa anaraka kositsika amin'ny kamajotra serasera amin'ny radio a ny fahavalo-ambinifolo ny volana novambra io ny fotoana rehetra mandeha eny an-toerana mandritra ny fitokanana ny trano midada menakavy a dia ho arahantsika mivantana andeha mivantana izany a trotroy ambavaka atao be mpifaliana izany fotoana rehetrarehetra izany. Ankoatran'izay a ny faharaiky amby roapolo ny volana novambra izay no antony andehanantsika hoe ny Antsonjombe. Voalohany a mba iarahany zanaky dada rehetrarehetra ato anatin'ny FPVM na ivelan'ny FPVM iaraka amin'ny voninahitra n'Andriamanitra hideran'Andriamanitra hisaotra n'Andriamanitra fa olona tokana tany izany mbola navita 10 taona tandrefa raha mbola mitandrina hatramin'izao a ka mba ialana mihitsy an'izay hoe zahay tsy afaka zay hoe tsy afaka manao zao a nofidinany any amin'ny kôleziaona sanatria ho fifaninana akory ao anatin'ny sehatra hafa na amin'ny fiangonana raha vaviava fa efa ela nanomana rehefa ela namandriana any kôleziaona na tonga ny fotoana raika amby 20 novambra io hoe daholo tsika rehetrarehetra araka ny teniko teo hoe andao mba ampangilina ny fijery amin'ny fomba hafa fa mba ho sokafana daholo no masotsika hijery amin'ny fomba fiderana
niaritra amin'ny fitsapany iray mandehantsika iny nandritra ny 50 taona niaritra amin'ny fisentrana mahamay nandritra ny 50 taona nampandalofina afo nampandalofina fonja nampirorona nampandalofina fijaliana maro tonga ny fotoana ankehitriny a mahakarazany sana rehetrarehetra andao izy mba ho fenotsika fifaliana amin'izany andro rehetra zany manomboka herinandro any a mandritra iny herinandro iny a andao mba fifaliana daholo atobakasika lenindala raha mihetsy a mba mangataka atsika ny komity amin'ny mpanandrana aza fenona telefona mikritika tsony momba fadimapolo taonany a iny ray aman-dreny feno fifaliana izy arabao izy aveo azy ny fitiavana rehetrarehetra fa zay a no mahafaly asady zany dia afa-masera efa tonga ny fotoana meny atsozorea anisan'ny olombofidy ianao raha otsongeny tongeny ianao afafatady tsara n'Andriamanitra fa ny atongavanao eny voalohanindrindra anome voninahitra anao zay Andriamanitra 50 taona le ray aman-drenynay tandremana avy zany reharehanay a ary voninahitra Andriamanitra irery any tongenao eny a amin'ny nora maraina misokatra ny vavahady a afaka miditra otsika misy fandaminana daholo ny fotoana rehetra eny a dia manaraka fandaminantsika zay fandaminana sarotra fa mba hampilamina atsika amin'ny fidiranao a tsy hoe fanososona be a amin'ny enina dia efa manomboka misokatra eny rehefa tonga eny ianao amin'ny enina dia tsy hoe hipetraka fotsiny eo ianao mandrapanao fotoana amin'ny sivy fa manomboka amin'ny enina ora malaina dia efa mpiantsa fiderana tonga dia fiderana no mitserantsika eny a vao manomboka ny amin'ny enina ora malaina mideran'Andriamanitra manomboka kosa ny amin'ny 7 ora sasany a dia miditra amin'izay a ny firaisan'ny sampana indray a no miditra manatanteraka ny fiderana manomboka amin'ny 7 ora sasany a mandraka manomboky ny falovavahana amin'ny 7 ora ao anatin'izay a dia misy a ireo mpivarotra maro be avany amin'ny fiangonana FPVM manerana ny faritra maro ho avy ny varotra amin'ny fotoana io a efa ho avy menizareo nisy ny sakafo varotany a efa nisy motera hivarotra vary amin'anana vao maraina anao an'izao a zany hoe vao tonga eny zany ianao dia efa mety misy sakafo iny a dia afaka eny ianao a no misakafo a ny maraina ankoatran'izay ihany a milohany eo amin'ny sivio a dia tsara mampavantatra antsika fa raha mba azonao atao a dia mba hoeto daholo aloha izay zavatra ilainao ny manomboka amin'ny enina ka hatramin'ny sivy a dia hoe zahana mihitsy tsy hisy ny hoe sady hiditra ny voaka fa manomboka amin'ny enina ka hatramin'ny sivy tompoko na mba mety a dia anao mba miditra daholo fotsiny tsika fa tsy misy mivoaka mba elantsika amin'ny vezivezena ka mety ampisionana sy ny fandaminana amin'ny fanatanterahana rehetra eny an-toerana amin'ny 7 ora maraina manomboka ny fitaovavahana lehibe fideranan'Andriamanitra fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra iarahan'ny FPVM rehetra eto an-toerana hatrany ampitan-dranomasina zany hoe manindreo rehetra izay tsy afaka ho eny an-toerana ohatra ny any amin'ny faritra lavitra be any amin'ny faritany ny any ampitan-dranomasina dia ny fandararana mivantana vely amin'ny collision no arahan'izy ireo ao anatin'ny fitaovavahana izay tanterahany fiangonana rehetra FPVM manerana amin'izao tontolo izao ry zareo avy any ampitan-dranomasina tany France dia tamin'ny nalahelo mihitsy izy satria mitady toerana raingeza be anatanterahana ny fitaovavahana ohatry hoe tsika tany amin'ny collision io a dia mba niaraka ny vondrona daholo a ny tany amin'ny France fa tsy tamin'ny ora farany a dia niantso ry zareo fa tsy tanteraka le izy a no tsy fahitana toerana lehibe na fiangonana ngendabe a nafana nanatanteraka izay fa vonona izy a anaraka amin'ny fandaminana anaraka isam-pitandremana ny fandaharana mivantana veny amin'ny collision no tanterahantsika avaty a dia ho arahany zareo any fa kosa izy a manana ny solon-tenany avany ampitan-dranomasina ny avany France izay notarihan'ny pasteur Dody ho avy etỳ anatrika manokana fotsiny koa an'io a fitaovavahana ny tanterahantsika eny amin'ny collision io a sy ny fitokanana ny tranony daty fifaliana ho antsika izany miaraka amin'ny sakafontsika ny atoandro samy ao daholo ihany a
afaka mitondra ny sakafo saza ho anao ianao a nefa mampafantatra atsika fa be da be tsy ho latsaky ny valopolo ny fiangonana efa tonga misoratra amin'arana anatanteraka ny fivarotana sakafo eny sakafo isan-karazany no hiteny a sakafo arakoba kristianina misy vary misy loka amin'ny rehetra tahaka izao ao ampahafantarina no daholo hoe inona daholo ny sakafo mety ho hiteny a dia mifantatra ao anatin'izay zany hoe zapa hividy an'izao ny fanatanterana ny fividianana sakafo eny a efa mifampiresahana tamin'ny dada dia hoan'ny fiangonana ny vola rehetra ho azo amin'ireo stand hitanao izay mivarotra eny amin'ny collision ma zany amin'ny fotoana io rehefa mahiteny ianao satria tsy voatonona tsirairay ny anarany a hiezaka ho amin'ny famitana fiangonana fanaovany tranon'Andriamanitra izay a no antony hivarotan'ireo tsy misy mivarotra eny amin'ny collision ma zany amin'ny fotoana io a ny olon-tsotra mandeha amin'ny anaran'ny tenany tsy misy mivarotra ny amin'ny collision koa ny olona ivelany avy any anatiny a ka mety hiditra ao a fa efa misy ny fandaminana rehetra napetraky ny komity miaraka amin'ireo mpivarotra rehetra avao a dia samy manaraka an'izay fandaminana izay tsika kanitanintsika raha hividy rano ianao a na hividy zavatra misy ao a fa raha hitondra koa ianao hoe tia sakafo saza aminay mety nafanetrano a fa zava-dehibe miaraka amin'ny sakafo atoandro reny daholo tsika amin'io faraky amin'ny volana novambre io ataovy matsirotsiro a dia ataovy tsaratsara dia ety daholo sady zany fety io ary ataovy manana anjara ny fety ianao fa mampalahelo be raha ohatra ianao va hiteo fomba tsara izay amin'ny te hifety va hitiany fety a eny ny collision a sakany pendu fa manomboka amin'ray ora sasany a zany hoe ianao misakafo eo a dia hoe tsy maheno toendra hoe mangina hoe tsisy ninona fa mandritra ny fotoana rehetra voatatra ny fotoam-pivavahana dia miditra indray ny fiderana miditra indray ny mpiasa fiderana manao fiderana manomboka tapitra izay amin'ray ora sasany a manomboka amin'izay ny fiderana lehibe a efa haintsika mandeha any daholo ny pub a ny fampafantarana rehetrarehetra fiderana lehibe manomboka amin'ray ora sasany a amboary tsara daholo aza atao teritery ny akanjo tondra kapa atao fivaiva amin'izay ny kiraro ny riva fa tena hideran'Andriamanitra tsika hisaotra n'Andriamanitra sady zany zany dimapolo taona zany hitsinjaka tsika salamy fa dimapolo am'zato mijerenao amin'ny fiderana fitsinjana tongatapaka sy midi tao daholo ao satso avy miavy maro e tongava maro ao daholo tsika amin'izany a fotoana rehetrarehetra izany ao anatin'izay a hatramin'ny enin'ora sasany a ny fotoana irahantsika manatanteraka ny fiderana eny Anjonjobe amin'io fotoana io noho izany a mangataka antsika rehetra dadana andrenatoandro milakavy a sy ny komity ny fahadimapolo taona hitrotro ambavaka amin'izany fotoana rehetrarehetra izany fa didio fa misy tsy fahafaliany ny devoly ao anatin'izany tsy faly ny devoly trotroy ambavaka dada trotroy ambavaka ny ankohonana eto ambavaka ny fotoana rehetra izay ny tany sainana amintsika teo a eto ambavaka mba hatsopotera ny asan'ny devoly a le fifaliana dia iraisantsika vahoaka ny FPVM rehetrarehetra mandritra amin'ny fotoana io hatramin'izay fantatrao madinika indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra hoento ambavaka fa nivavaka manomba zavatra ary tenenao an Jesosy foana hoe anao ny voninahitra amin'izao rehetrarehetra zao ianao ny sponsor officiel amin'izay rehetra tao ianao ny mpanontsaina officiel amin'izay rehetra tao ka mendrika kosa raha overitsika ho an'Andriamanitra ny voninahitra dia mankasitraka tompoko ary manatenantsika rehetra hifanontrona hiara-iteran'Andriamanitra ny voninahitra n'Andriamanitra aza dimo a inona moa ny lokon'ny taimatsika manao fotsifotsy daholo tsika dia ampiarahantsika na manao mauve izay couleurantsika misy ny saina kely eo ampandaminana ny komity a rehefa tsy mahavony ianao avy any an-trano a mety mihingy isy ny fivarotana le saina ofaofa kely reny a na fotsifotsy eny a na mauve fa mifampiresaka amin'ny olona vonona ifampivarotra amin'izany tsika ndao daholo ara ny SL4 manana ira hoe fotsifotsy ny taimbe
mbola atao izany a dia miaraka iny daholintsika rehetrarehetra voninahitra ny eo an'Andriamanitra ireny mankasitraka tokoa. Sotra ny mpamaky raharaha sy ny boady dia sotra manokana ny présidentin'ny komité fadivam-potoana amin'izany karazany fandaminana be dia be izany satria fotoana ngeza be ty volana novambra ty amin'ny fiainan'ny février ary tsy azo ambanimbaniana mihitsy satria teny soratra masina dia milaza hoe aoka Jehova hifaly amin'ny asany satria asany daholo izany omanina rehetrarehetra mba aseho manioka rehetrarehetra fa tena mombatsika FPVM mihitsy Jesosy amin'ny alalany iray mandretsika itangaranenatanjo Jean Joseph izay filohan'ny FPVM maneran-tany. Dia tsy hoe misy madinana tokoa ho tetena fa misy zavatra kely vitsivitsy mba somary apetraka kely izany. Ny amin'ny alahady zao zany dia hoe alahady ny dady eo dia samy miezaka ataontsika mandotsy azontsika atao mba aniontsika ny fifalitsika mba ho an'io ray aman-drenitsika mihitsy tamin'le soa rehetrarehetra izay natao n'Andriamanitra tamintsika tamin'ny lalana. Dia ao anatin'izay ny diakonina dia izara valopy eo am-bavady dia samy mandray izay valopy raha ohatra moa misy valopy efa vohomanareo any an-trano dia vomaika tena isaorana be dia be atsika vahoaka n'Andriamanitra. Dia manaraka izay koa fandaminana atao fifoazana tena hifonana amin'ny ao amin'ny fifoazana so dia manjary miamena zareo fa ankatoko ny atao hoe fankalazana krismasy sika izao to dia ny sampana rehetra dia tena anaova ny sampana sy ny sekolady famerenan-kira mombany alibadeny dia ny alahady dia tsy misy fampianarana mpiandro discipline ohatrany discipline le tsipelany bakeny lazararaty eo aitsipely hoe tsy misy fianarana mpiandro discipline fa ny salina rehetrarehetra le fitrandretra dia ampiasain'ny sekolady miarakaradeny hoe sampana manao an'izany rehetrarehetra manao krismasy ka dia ilalatsiny fa dia amin'ny taona kontsika mandamina ny zavatra rehetrarehetra. Dia manaraka izay farany indrindra dia izao efa farana koa ny taona dia apatsahivina tsika bokan'Andriamanitra ny amin'ny adintsika tsirairay avy marina fa misy mandoa marina fa misy manomena kanefa moa dia be dia be le diditsika eto amin'ity fiangonana ity tao anatin'izay fanokanana sesy maro samihafa zay fanokanana tsy mba mandeha tsirairay fa misy anankitelo mitambatra misy roa mitambatra toerana lavitra dia lavitra lohan'izay dia tao anatin'izany rehetra zany misy fandaminana be dia be ho amin'ny adidy maro samihafa na eto amin'ny fiangonana dia ampatrivanatsika mahasamy antsiaro ny amin'ny adiditsika tsirairay avy eto amin'ny fiangonana satria efa hifarana ny taona ray volana sisa amin'ny desambra ny farany dia efa hikatona indray taona raika amby roapolo sy roa arivo dia mampatsiarytsika fiangonana ny amin'izany sayany fanfany bara soavara fa dia voninahitra taon'Andriamanitra sorany. Andeha tsangantsika liavana manolotra mifanaritra ho an'ny tompo amin'ny hira fanolorana ny voninahitra.
Jesosy eo raha izay kely mba vitanay fanomezam-boninahitra ny anaranao izany mba hatony ny fahatezerinao aminay zanak'olombelona. Saotra indrindra Jesosy eo. Amen. Amarana fotoantsika riavana eo am-pitsanganana eo ihany ndeha anaovantsika laharakira 180 ao amin'ny firana protestante ka lendiny voalohany arak'izay nangatahanareo tao amin'ny voady no ataontsika ny loham-bavaka sy ny tsodrano. Jehovah ray malama ao izay ao an-danitra ao ianao ny fivavahako ataoko aminao. Inunay fanyaino ivavaka izay nataonay ianao ary nankasitraka ny Israely. Be tsy tampony sainay tompo ireo vahoaka maro sesehena nanoratra tao anatin'ny voady. Misaotranao ireo fitahina maro isan-karazany ny rasiny teo amin'ny fiainana ka nitanterahanao tamin'izy ireo teninao. Ny nany mpanompoko izay efa novidiko tsy mariko izy. Ka indrindra izay misaotranao noho izany fitahinao izany miompo amin'izy ireo namana. Misaotra Jesosy. Ety amin'izao tontolo izao izahay no miaina ka mbola mangataka aminao satria maro ny mpanomponao nangataka teo ny amin'ny anasitrananao ny arety amin'ny tahinao amin'ny fiaina ary ny amin'izay rehetra mba hangatahany eo anatrianao na vola na arena na fahaizana avy aminao reny rehetrarehetra reny Andriamanitra fa tsy taminay ho tamin'ny saina izany. Mangataka aminao izahay mba homeo izay rehetra nangataka teo anatrianao araka ny teninao hoe izay mangataka nomeny ary izay mandondona no vahana. Retiko izahay mbola mangataka eo anatrianao Andriamanitra ho an'ny ray aman-dreninahy pasteur Dada Randrenatoandro Josefa any mpanaovana ny asanao any Diego isan-kely tao fanokanana tao ny fanokanana ny fiangonana fanokanana ny mpanomponao izay mpitandrina amin'izany fitandremana izany ary miatrika ny fanokanana ihany koa ny mpiomanao mpiandry amin'ny andro alohan'ny ity. Mangataka aminao tompo mbola omenao azy ny hery-tanjaka ny fahasalamana ahafahany miatrika izany asana izany hanao izany. Mangataka koa izahay Jesosy hoe ho amin'ny firenenay mba ho tahinao ny mpitondra anay manomboka hatrany amin'ny fimoan'ny repoblika ka izay manana anjara sy andraikitra eto amin'izao firenena izao mba olona tahotra anao Andriamanitra ka hiala amin'ny fampotsampy ary ampianatra ihany koa ny vahoaka Malagasy amin'ny fahatahotrananao fa izany mahatonga anao tsy hamonjy izao firenena Malagasy. Dia arovo ny mpanomponao, arovo ny vahoakanao tsirairay avy raha hiatrika herinandro vaovao manomboka raha-pitso mba ho tanteraka amin'izy ireo ny teninao izay fampanantenana nataonao mandrakariva ary tomponana hoe raha mbola tsy mangataka akory ary ianareo fantatry ny rainareo fa tokony ho anareo izany. Jesosy rehetra vahoaka marobe tonga teto amin'ity toerana ity androany mba manakambara aminao izy ireo. Iangavy ianao a Jesosy io, enoy ny fivavahana ataony
na dia ray minitra monja ary mibay resahany aminao. Mifona aminao ary manapaka amin'ny fifandraisanao amin'ny sakaizanao. Mily izahay Jesosy fa ninjery izay nihainy mivavaka nataonay teto amin'ity toerana ity. Hiakatra any amin'ny lapan'ny voninahitra ny lanitra hitondra izany mivavaka izany eo anatrehanao mba ho angatahana amin'Andriamanitra raintsika izany. Fa raha ianao mangataka sy mifona ao anay, manaiky Andriamanitra ka mamaly vavaka anay, ka manatanteraka ny tenin'ny soratra masina hoe ho afainga anao fa tsy hita rehetrrehetra aty amiko ny famonjena. Misaotra indrindra Jesosy io izany vavaka izany ary dia apetraka am-pelantaninao ary rehetra izay miangavo sy mitalao aminao Andriamanitra ka manao hoe Jesosy io eno ny vavakay. Ankehitriny izay mipoa mampanary tompo anakambana mivavaka rehetra izay natao teo amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe rainay izay an-danitra ho amasinany eny anaranao ho tonga ny mifanjakanao atao any ny sitraponao itiatano tahaka ny any an-danitra menany mianana saza ho anay ary mamelona ny evokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary izay mitondranay amin'ny fakapanay ka manafanay amin'ny ratsy manao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Eo tanteraka aminareo ny havana ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manao hoe Andriamanitra ny hamasina anareo mba samy tanteraka ka aoka arovana avokoa na ny tenanareo na ny ainareo na ny fanahinareo mba tsy hanatsiny anareo amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompo mahatoky izay miantso anareo ary izy nanantanteraka amin'ny teniny aminareo manao hoe ny zanako ny asan'ny tanako aoka ho adidiko sasamboleza. Misaotra indrindra Jesosy io dia anao midera anao ny voninahitra fampitongoeo ampanimponao kosa amin'ny fiadananao. Misaotra mpamonjy io. Amen. Dia tanteraka tokoa any izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ny mpanay fanasan'ny tompo sisany mijanona mipetraka ny fiangonana.
tokoa milohan'ny hosotsika amin'ny fanasana masina dia misy afatra kely tia izay tsy maintsy ampitainantsika fandray fanasana toko rehetra eto amin'ny fitandremana reniny tanànan-drano sy avy amin'ny komitiny fifidianana dia manana kota zany ny mandray fanasana toko eto amin'ny tanànan-drano manana isa 7 ifidy amin'ny 20 novembre amin'ny février synode lehibe dia antsoina itsika zany ao anatin'ireo zay 7 satria efa nisy efatra zany efa nanoratra anarana amin'io zany dia enina telopolo dia atao amin'ny efitra ato ambany any zany rehefa mirava ny fandraisana fanasana toko dia afaka makao le olona enina telopolo zay vonona sy afaka amin'ny fotoana fifidianana io dia reto ny zavatra ampitaina ilaina ny amin'izany ao ny anarana sy fanampina dia laharana karapanondra daty sy toerana nanaovana azy dia ny adresy izay toeranao amin'izao fotoan'izao sy ny telefônina izay zany ny ilaina amin'ny fotoan'izao fotoan'izao fa dia ilaina zany mba tonga antsika mba resakitsika handray fanasana toko zany avy amin'ny komity ny fifidianana rao foibe izay tokoka fa dia misotra dia misotra an'Andriamanitra indray antsika amin'izao ora sy fotoana izao fa fotoana farak'izay mahafinaritra sady tena hoe sarobidy ny andro androany andray fanasana tompontsika rehetra ka dia andoroantsika hitsangana amin'ny voninahitra n'izany tompony fanasana izany voninahitra ny ao an'Andriamanitra rery ihany masina 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 Jehova tompony maro dia izy mitombo hoe zao no verina minidina amin'ny tany an-davitra tany izay mihinana ny nofoky sy misotro ny ra izany manana fiainana mandrakizay ka rehefa naoviana ianareo ny mihinana sy misotro dia mba tsara ovia andaontsika tsara izany Jesosy tompontsika sy fanjakatsika izany indrindra teo ambony io azo fijaliana io amin'ny era 5:50 amin'ny firan'ny FPM ny azo nijalianao Jesosy tomponay maneho ny fitianao dia hiankinanay maneho ny fitianao dia hiankinanay andimy valo mitazana masonay mamoraka amin'ny fo nameloka izahay nitelina mito nameloka izahay nitelina mito dimy voalohany sy valo Amen.
izany tena hoe fahoriana faratapana izany no miainanao. Nandevitra tamin'ny fomba maro ianao fa hatramiainao raha dia nafonao amin'ny zanak'olombelona rehetra ka tendreko izay misaotra anao manome voninahitra anao. Tsisy ninona azo dia omenanao Jesosy a tsy afa-izany teny malagasy izay ihany. Saotra anao izay fa tia anay ianao, saotra anao izahay mandevitra aminay isan'andro ianao, saotra anao izahay manasitrana anay samy minitra sy segondra ianao, miaronay amin'ny loza rehetrarehetra ianao. Dia ankehitriny ianao ampifaliana indray ny onanao aminay eto androany amanoloana zao fandraisana fahaizan'ny toko izao ka tendreo Jesosy ho famantarana rehetra. Io volavolainy tanan'olombelona ihany Jesosy mba hamasina io ho tena tonga ilay nofinao tokoa, mba ho zarazaraina ho an'ny olona rehetra, mba ho fantatry ny Jesosy fa hoe ianao anie tsy mifitavana fa niza manatona anao sy mba misy lavinao mihitsy. Dia ndreo koa Jesosy ny mpivay mety sirô io mety rano io tsy manina fory izany fa tahaka ny fahagagana nataonao kamo na ny vanao ny rano tonga divay dia mba hamasiny kosa ireo Jesosy ho tonga ilay ranao andromano fa ianao fahagaganao tsy miomatsy an'io ary mandrakizay fa ianao ny teny fa eto ny antsoina ny anaranao ka raha eto izay manana-tanana miantso ny anaranao mihaino vavaka ianao ka dia hamasiny ho tonga ilay ranao ary ko voalazanao fanentenao amin'ny maro izany famelako ny helony rehetra satria feno heloka mantsy izay Jesosy hatrany tapon-doka hatrany paradis mamenatra ny Jesosy na dia miteny izany ary satria isan'andro izay ampianarany teninao foana fa nefa isan'andro koa izay manomboka foana. Dia io ranao io Jesosy androany manadiovanao any tsirairay avy. Dia ndreo koa Jesosy dekolony olombelona ihany ireo, ndreo nandray anao voalohany androany mangataka aminao mihitsy Jesosy aza atao hitan'ny olona akory tsy indrana fa raha kofo fahamasinanao reo, raha kofo ny ranao reo fa raha nahita anjely ianao Jesosy dia ny anjely nanao ty azy tia fa tsy nahity ianao fa izay rehetrarehetrarehetra manao ty mpisoloana masiny ty olombelona ihany izay novidinao natanteraka nasanao androany ka dia mangataka aminao hamasiny daholo hatrany tapon-doha hatrany paradis. Eny andarany eny indreo mety tsy manana fotoana ivavahanao azy izy noho ny asanao hitanao matahory azy, hitanao mampisetrony folo dia mariny tenao teo Jesosy hoe mandeha tsy mangataka akory ary ianareo fantatry ny rainareo izany andandra izay tokony anareo. Dia ireo vahoakanao Jesosy efa nanomana amin'ny fomba mampanahany androany fa eo naminao ny Andriamanitra saby ny Andriamanitra tsy minanana paharoa fa ianao rery ihany ny tompo, ianao rery ihany ny mpanjaka, ianao rery ihany n'Andriamanitra natao amin'ny fandriana mafana ireo fa tonga eto amin'izao toerana masina izao mba irenan-davitra aminao ka dia atao fantany Jesosy araka ny tenao iny mpanomboka iny vo niala tany an-tokantrano iny efa mamasino sahady. Saotra Jesosy dia mametraka fotoana rehetra am-penan-tananao izay ho voninahitra ny ray sy ny zanaka ary masina miperaka amin'ny fiangonana. Jesosy hoe ty tenako izao vakianao anareo izao nataovy ho fahatsiarovana tahaka izany rehefa avy mihinana izy ka misotro dia hoy izy hoe ty kapoka ty izy izy fanekena vaovao ny rahako naratsaka ty naratsaka ho an'ny maro fanelaka miekary rehetra anao vinanareo mihinana tomony fitony sy misotro ny tokakakatony manambara ny fahafatesaka anareo mandram-piavy. Dia hoy Jesosy hoe andeha iny vovoatra ny zavatra rehetra tatsika ny iray hatramin'ny dimapolo sy roanjato avily mangetaheta ao kaza dia mba manao voa
fa iny no misy mahavelona izay omena mba hamelona fanamahana sy variana ny zanako ny very-lalana dia manatena fahoava eny amin'ny Jesosy androany. Efatra ny dimampolo sy roanjato. Dia hoy izy ny tompo hoe atolotra amin'ny farany zavatra rehetra, ko dia mahomona tena amin'ny fivavahana misaora azy amin'ny zavatra rehetra, fa izy no efa tia antsika rehetra. Dia ataontsika iteny amin'ny Jesosy izany Jesosy ka tena mba maniry tena tsy antsony e, fa tena iova fo tena tsy ania mba ho sakaizanao doriana, dia nefa Jesosy manamana fa mampio empolo amin'ny zato amby kira fiderana zaho any Jesosy ambananiry. Thank you.
vavaka nataontsika ankizy izay fa dia mino fa dia tsy nataontsika mongotra fotsiny ireny fa nataontsika eo anatin'ny fontsika dia hoy Jesosy hoe efa hita fary izay ny lalanao efa rehetra samy vavaka ao izany ka dia mandeha any ianao any amin'izao tontolo izao ary mitoriana amin'ny filazantsara rehetra etsodi Samaria anatry ny farantany fa mametoka anao Jesosy fa ombanao izy manaka tonga amin'ny fatapera zao tontolo izao dia andaontsika naniro amin'ny bokira fiderana ihany 7:20 feno tompo mitafotafo ary ty simy izay mena maty amiredareda tono afo izany etsy amin'ny fanahy zany dia izany mangatantsika ny tompo hoe feno tompo tena feno finono feno fanatenana feno faharetana fiainanao fa izy ombanao tady zava-tsoro tsy namitoky ao
antsika ry havana fa mametoky izy fa amonjy antsika fa dia zao miandrasa tomera tsara ny arejeho'Andriamanitra ao andao antsika no tena ho an'Andriamanitra anao ao tompo izay mila ataontsika izao. Mety ho simy sy mora levina arafesina misy kalalao tsy izany mety n'Andriamanitra nanavotana antsika rehetra fa ny rasoan'i Jesosy Kristy dia ndao antsika samy hijery ny azo fijaliana fa teo ty Jesosy tia nanolotra ny tenany niaritra ny fahoriana dia teko izy ry havana hoe raiko mamimamy eo fa tsy fatan'izay atao izany nataon'i Jesosy tompontsika ao antsika itsika koa androany dia iondrika eo amin'ny tongomasina tompontsika rehetra tsangantsika rehetra manatina ka miondrika anoro amin'ny tongomasina sao izay mahatsy medika avy sotranao izay Jesosy fa na dia hitanao izao raha fa manolona izay Jesosy ety avelana izay tsara tarehy fa manantina ihany Jesosy nefa ianao tsy mba mandinika ny ivelana fa ny anatiny no hitanao dia nefa mbola tianao folo izay Jesosy araky ny teninao Jesosy fa teo ambony azo fijaliana io ny rehetanao mafy rehetra ka mbola hivavaka ho anay ianao ary mbola mivavaka hatramin'ny tean'io ty mamemany fa tsy fatan'izay atao Jesosy efa nofidianao firenena masina izay firenena sacré izany ty FPVM ty tena nataonao zava-mahagaga nataonao fiangonana sacré ty tena voafidinao ty eto foana masinao kanizaniza miditra ny varavaran'io hitanao daholo ny fahoriana hitanao daholo ny bagna amin'ny fiainana
tamin'nytaoko ny fanarotony rehetra fandroany ny fananao nanome toky famombana mandrakarivo misaotra Jesosy sotroanareo rehetra teo Jesosy fa tiany rako famelako ny herokareo amin'izao sisy zao aza mamotatsoa indre tsara fa Jesosy momba anao aotrany amin'ny elakelan-trano rehetrano aotrany ampiasana rehetrarehetrany misaora azy andreo amposika rehetra Jesosy tsy voavidy vola makareo zany famelan-keloka goavana omenao anay izany fa raha izay samy izay raha fampanota dia tezitra mandritry ny taona izay Jesosy fa ianao kosa androany ohatran'ireny tsy nanao ninonino ireny izay Jesosy fa na dia fahotana faratapiny ara mbola diovina androany ka dia misaotra Jesosy ndery izay rehetra olo-vaovao izay androany miezaka mafa mihitsy izay Jesosy tsy andoto ny fisainana intsony na andoto ny fijerina intsony na andoto ny folo intsony izay fa nisairananao androany fa olo-vaovao izay androany mandeha am-pifaliana anompanao am-pifaliana amin'izay rehetra nanandrano anay misaotra Jesosy misaotra Jesosy misaotra Jesosy amen petraka amin'ny fiangonana rehetra tanterantsika ny mpanaratra sy mpanakapoka dia tsarovy mandakarena fa nanalana makany an' Jesosy dia ray ihany tsisy be dia be any ray ihany 570 amin'ny boky fiderana tokana ihany ny lalana makany amin'ny fahasambarana zany akin'ny ihany tsy mety nafa Jesosy tokana ihany Tukana ya ini la
tefakovilaelika ifaovaovao hoy dia mpifaliana tsy montomotra tsony na dia montomotorana raha ny ala-tany a fa fifaliana be amin'izay izao sady atrika ny rahantsika miraty mbola nany amin'ny corrisiontsika mpanomboka izao zareo atao feno fifaliana foana ny tena fanaovana vao tsy feno fifaliana indesitsika dia manify antitra aloha fotoana eo dia naizara nefa mila banjina foana tsika ohatry ny roviana ohatry ny ahoana no mandrakizay anay a fa tsika rehetra dia tsy jany aty foana manitry ny rozafotoana akoriny a fa samy mivavaka mafy anao nivitsika ela fahavalo politira fiderana ihany ndray androan'ny jesosy natapitra ny androka ty dia mivaka ny taminao zany tena fifaliana lehibe mihitsy andray androana raha miala ty a fankahita amin'i jesosy ary le tompoka le nanana fifaliana le tadalana le nanasitranay a taontsika izany izany a andeha ny voalohany ia fahavalo pokira fiderana indray androan'i jesosy
Ampamira piratra mitavany aminao izy ka mira fo aminao. Anandratra mitavany aminao izy ka menao fiadanana. Dia ho Jesosy hoe fiadanako no omeko anareo. Tsy fanome an'izao tontolo izao zany fa mahereza mahereza mipalia amin'ny fanatenana, mahaleta ny fivavahana, misaora ny zavatra rehetra. Fa tiako izay tia ao tompoa dia izay fatra-pitady andeha ahita. Misaotra Jesosy, tombotray kosa ho anao Jesosy nidera mihaja ny voninahitra mandrakizay. Efa nao trano taloha zany mbola hoatolotraianao foana mandrakizay. Misaotra Jesosy. Amen. Tohatra miakatra makany mamaky vaky ny mandrakiny. Mitongo ambavady aho atsotranao ny tanana ny faharoa amin'ny fahavalo kely any. Somebody